Rekaniu randuata apombay ny tenao fanayo ny lasolo zay hoe andramo samani mange tayetanao emba zavady azavady le tompona ndraiky tsy misy ohatra mbola sy tonga any amin'ny radio le fio efa lasa ein de tapatapaka leo amin'ny radio so de misy fil mety tsy mahazo veo anatin'le izy tsy fantatra zay misy fil ndao ary aloha tsangana androka fanaratsika de miregle eo ny tompona ndraiky so anatin'izay fa mandeha ny fotoana tsangana ivavaka androka ny fanaratsika de anomboka raha lalalany sel rehefa aveo indrika ivavaka etsika sotranao zay Jehovah Andriamanitra ray a velonay natrapamijena natratra nyty zomaty indray tsy hoe tapitra akory ny paska Jesosy de akainy zay na itsotsotra ny trano fa zao mihitsy ara vao tena fotoana irosonay lalina trano amin'ny asa fanompony ka tafa voareto indray zay tamin'ity androany ity tafahoany eto mba hianatra ny teninao andre fijoroana vavolombelona Jesosy a makasika ny fiainan'ny tanora ihany koa Jesosy ary misaotra anao a fa raha tsy anao de tsotra n'izao koa ny fiainanay de lenao tianay izay Jesosy mahatonga anay tsy tafandrimandry a ary misaotra anao mitona anay marina sy tanteraka aminay ny tenao tsy misy mahay manantona raha tsy efa nytomony ray hoy anao ka raha tonga eto zay a tao ihany ny ezaka nataonay tao ihany mety hoe vinavina fikasana fa tsy tanteraka zany raha tsy mifanamasinao no nitona anay eto amin'izao toerana zao fa rehefa tafahoany eto ohatran'izao zay Jesosy a tsy faly ny devoly satana tsy faly ny kalan'oro ny vazima ny asany maizina tsy faly aminay reny de zany indrindra ny ombonanay saina sy foamam-panahy Jesosy a hiaraka hanononanay ny tenim-pahefana andro daranay sy andravanay a andreo fanaratsy reo o Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria za makany amiray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako de ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino amoka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na de misotro zava-mahafaty aza izy de tsy ampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ireny sitrano marary atsingano maty diovo miboka avoainy demoni efa nahazo mahaimaim-pona ianareo koa mameza mahaimaim-pona amen de hoy ianao Jesosy hoe manao andrivotra hoira koa sy ny lehilahy fo mpanompoko ianao a de hoy ko ianao hoe toeriny devoly de andositra anareo izy niza tonga eto anangana ny tanany akavanana amotika sy andravany fanjakany devoly satana zany koa mianara Jesosy Kristy bela tsy manjaka Nazareta afany mandory mandevina ny asana kalan'olo tsy vazima roay amin'ny asany devoly roay ny asany devoly roay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta devina ny asana kalan'olo tsy vazima rehetrarehetra ay amin'ny afony Jehovah zany devina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany devina asana vazima sy kalan'olo zany may zany devina zany devina satana rehetrarehetra devina zany amin'ny afony Jehovah devina asana vazima sy kalan'olo atonana Jesosy devina asana demony rehetrarehetra devina afony Jehovah zany devina tory any amin'ny tarehany any amin'ny sofina rehetrarehetra sakalana amin'ny sofina zany any amin'ny tarehantsika ho ainy amin'ny tarehanareo hoe ala ny devoly misalibonana devina satana matory andro asanakala any amin'ny tarehan zany ay anaran'i Jesosy fiany anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sotra indrindra Jesosy a de misy andrata feno ary ianao androany araky ny abeany voninahitra ao hoe ianao Jesosy hoe zay manome voninahitra de omeko voninahitra izy ka raha tonga eto zay
eny anaranao Jesosy Kristy velona sy manjakava Nazareta ileriany nomena voninahitra eto amin'izao toerana izao. Ho aza izahay mena voninahitra any anaranao ihany. Amen. Ary eo akianjany amin'ny fiderana misaora azy makalazany anarany fa tsara Jehova mandrak'izay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Ny feonay rehetra zao dia entinay mideranao ry andrianana arinay nambany aza izahay dia tianao ny andininy voalohany dia ny andininy faharoa dia vavakantsika aorinan'izay. Etiza dia entinay miderana ry andrianana arinay nambany aza izay. Dia tianao ianao ry andrianana arinay nambany aza iza. Ny andronay rehetra zao dia entinay manohanao. Ny andronay rehetra izao dia entinay manohana ry tompo sy mpanjakanay, ry tompo sy mpanjakanay satria izao dia fantatra fa tianao ry tompo sy mpanjakanay satria izao dia fantatra. Vavakantsika voninahitra ny ho anao Andriamanitra lay masina indrindra, lay mahery indrindra, lay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, tompo ambonin'ny tompo rehetra, lay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zoko lay tompo tianay tsy mahafoy anay dia manome izay anjara sahaza ao anay, manome na dia ny tsy angatahanay azy. Lay Andriamanitra tianay isan'andro san'andro, mamela ny heloka isan'andro san'andro, manasitrana ny aretinay, mitondra anay eo amoron'ny rano fialan-tsasatra. Misaotra anao zay ny amin'ny fotoana tahaka izao mbola ahafahanay mionao aminao, mampitombo ny ambanday mifanjakanao, ndretony navotanao. Tsaronay ianao manasitrana anay rehefa mba lalovana aretina zay, miazakazaka ianao manapirofo ary manamarina fa mpanasitrana ianao. Raha sendra lalovana olana zay, eo foana koa ianao manapirofo ainao zavatra rehetra dia vahanao amin'ny fombanao zany. Misaotra anao zay Jesosy. Tonga eto ary zay araka ny tenin'ny soratra masina hoe raha misy faly aoka izy idera ka mba te hanandratra amin'ny feonay zay
ame voninahitra anao, hideranao na de eto am-pitsanganana eto ihany aza zay Jesosy makasara-tsaina ka mandoalika manoroka ny tongotra masina, mandoatra ny ao-ponay zay manome voninahitra anao. Raisy fa tena vokatry ny fonay zany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazoto toerana ianareo. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazotoerana ianareo. Miloza andrenesantsika ny fandarana rehetrarehetra eto dia andoatra antsika aloha le raha 500 hoe ny teninao rehetra ary tompo ty anay ny tsy mba manapetra fa to mandrakizay levina avokoa zao rehetra zao aharitra tokoa zao teninao izao. Ny andininy voalohany, ny tompo ty anay no tsy mba manapetra fa to mandrakizay ho levona avokoa izao rehetra izao hoe aharitra tokoa zao teninao izao. Vavakitsika Jesosy eo tonga eto zay tsy resaka hoe ahoana ny fomba atao azahoana vola, tsy resaka politika, tsy resaka zavatra rehako zao fiainana zao, fa iresaka zay ny antarany ambanday mifanjakanao. Tsy hainay samy rery nefa miresaka an'izany Jesosy ary tsy te hiresaka an'izany samy rery zay rehetrarehetra reto. Ko zany indrindra mbola mahatonga anay mangataka mandrakariva n'ilay fitarian'ny fananao masina. Na efa niteneninao fa tsy azo zao tontolo zao raisiny zany satria sady tsy hitany tsy fantany. Angatahanay asa mahery aty anatin'ny fonay, anatin'ny sainay, anokatra ny sofim-panahinay ary anokatra ny vavan'ny mpanomponao. Mba tsy ho salan'ny hoe mpiainy-panadino zay ka mitaka ny tenanay, fa ho tonga mpiainy-pankatoa zay inana ny vokatry ny fankatoavana. Dia mitenena Jesosy eo araka ny fombanao fa mihaino zay mpanomponao. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ihany koa fiadanan'ny tompo sy ny fitahian'ny tompo ary ilay fahatsaran'Andriamanitra rehetra ho amintsika tsirairay avy. Resaka ohatran'ny hoe inona moa le resantsika eto? Tsy tadidiko le izy. Resaka tanorako. Fa tsy maninana misy hevitra hoe tanora zokony ary. Matona sina ny sampana tanora zokony azo ny tanora zokony ihany koa zany hatrehany tomy fotoany tony. Misy koa ny tanora zandriny raha mbola somary zandriny azo ny hatrehana ihany koa zany. Mpitoroteny toko faha 120, mpitoroteny faha 120. Dia ny andininy fa 5 ihany. Mpitoroteny faha 120 mpitoroteny faha 120 dia ny andininy fa 5 raha mitovy ny baibolitsika dia ny ampetsy fa 720 618 mpitoroteny faha 120 zany aoriana mpitoroteny faha 10 ihany koa. Mpitoroteny faha 120 dia ny andininy fa 5. Ten'Andriamanitra efa hainao tsy anjerimanitra be zany. Mpitoroteny toko faha 120 ny andininy fa 5 andao vetesitsika ataontsika miara mirehatra ohatran'ireny bozaka mainy ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaliry zatovy dia mbola tanora ianareo, aoka mifonao ampifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehany any amin'izay sitrako ny fonao sy jery masonao, nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra zany. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaliry zatovy izy dia mbola tanora ianao ary aoka mifonao ampifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehanany amin'izay sitrako mifonao sy izay jeremy masonao. Atreo fotsiny ve? Indraindray mantsy ohatry ny ateliny devoly ny ampikampana tenin'Andriamanitra anaty baiboly ao ateliny devoly indraindray dia eo fotsiny le izy.
fa izy mbola misy toyany nefa ozy izy aoko tsaronao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao dia tsarainao tao inona ary inona moa zavatra mitsanga ao anatin'izany hoe fitsaran'izany fanontaniana nge mipetraka ao anatin'izany rehefa makeny amin'ny tribunal eny ianao dia fanontaniana mipetraka eny raha vao tonga any ianao zay hoe miakatra fitsarana ianao dia tsy maintsy fanontaniana any eo fa any amin'ny farany vao misy inona misy valiny dia any amin'ny Hébreu misy an'izany 9:27 hoe voatendroan'ny olona ozy izy no fatin-dre-mpandeha rehefa afaka izany dia isy fitsarana tsy maintsy tsaraina daholo ny olona rehetrarehetra ary ianao zao mbola velona zao na afaka miantso avoka ianao na afaka miantso mpiandry ianao na afaka miantso ray aman-dreny ianao hoe mba vonjeo Jesosy mba vonjeo ary any fa misy ohatran'izao zao zavatra mitsanga amina fa rehefa tonga fitsaran'Andriamanitra ianao sy ny Jesosy rery mifanatrika eo tsisy azo afenina ntsony nefa amin'izany fotoana izany fa tratra tena vakiana fotsiny tsika eo amin'izany fotoana izany dia aza adinontsika tanora izany ny tena resahana eto mantsy dia ny hoe fomba ohatrany hoe inona ny natafiditra ny tanora anankiray tao anatina fahotana fahazaran-dratsy ohatrany hoe fifohana sigara fifohana rongony raorao rorô moa izany raorao izany satria izy mahatonga raorao amin'ny fiarahamonina nge dia ngamba n'izay natonga izy hoe raorao raorao any amin'ny mbola be dia be ary izany hoe tsy ny hoe hatranonay fitsangajangana mbola voateno anatin'izany daholo voateno daholo dia hoe inona ny antony tena mahatonga an'izany dia mety misy tanora rehefa avy eo hijory vavolombelona dia enontsika anatin'izany hoe ohatr'izao nahatonga natafalatsaka tamin'izany fa zahako izay mijoro eto aloha izany ohatry mba ohatrany hoe mba avokako ihany koa aloha izany izay nahatonga natratra an'izany tamin'izany fotoana izay sampana fanantenana tao andravoangy fivavahana sampana fanantenana izany raha fantatrao izany sampana miaro miady amin'inona izany miady amin'ny zava-mahadomelona izany nefa tena zay mihitsy izany ny tena hoe tena tompony tamin'izany tao andravoangy fivavahana tao tena hoe tena mpisotro izay mpidoroka izay tamin'izany tena misy lehilahy maromaro zay tamin'izany tena hoe tena mpanao an'izany zavatra mihitsy ny tao dia nisy fotoana aza moa zay niakatra birao amin'ny fiangonana mihitsy na mpanatsondro dada Randrena Toandro dia aloha tsy mitondra anarana intsony fa président amin'ny fiangonana tao dia paster anankiray tao andravoangy fivavahana tamin'izany dia hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny nareo fa nareo manakorotam-piangonana satria isaky mandeha tafika masina dia tsy maintsy misy tantara ratsy foana nandaka varavara-piangonana ny teny ratsy tao am-piangonana eny amin'ny trampokony olona any am-pomiadana Andriamasina tonga dia mikodidy avany tavangana botakely eny ampanaovana an-tsapanahy eny tonga dia eny hafa baraka tena mamenatr'olona taty ariana vao ohatrany tena hoe tena menatra any amin'izany mba tamin'izany ke zany ohatrany tsy dia sanasaina akory fa rehefa misavasava le toko voatrany hoe tena Andriamanitra hoe inona ary tena toko tena isan'ny natafiditra tamin'izany namana anankiray izay namana raisinay atsoratra zay raisinao atsoratra zay raha ohatra manay atsoratra ianao zany hoe namana anisan'ny matafiditra ao anatin'le izy dia aleo tonga dia teneny koa ny faharoa manarakaraka an'izay manandrana matsy ohatrany hoe amin'ny voalohany ianao ohatrany hoe manandrakandrona kely hoe mba misitona kely indroa na misotro kely tapaky mivera fotsiny mba fetiny andro dia mba misotrosotro kely fotsiny mba mitrotroka kely manandrana ianao indray-pandeha indroa intelo inefatra indimy dia raha mieritreritsy ny ala ao anao hoe tsy hoe hiala amin'ny hoe ho afaka amin'ny fifohana io efa asana fanahy izy rehefa avy eo dia tsy afaka tsony ianao asana fanahy dia tsy voatohatra amin'ny maha-olombelona tsony sara azonao zany ange mahatonga ndreny dokotera reny nianatra tany an-dafy tena firy taona nianatra tany an-dafy tany resaka hoe fahasalamana fantany tsenjery tsara momba n'izany anaty poumon resaka alalan'ny rasy ny karazana zany hainy tsara misy hoe raha vao mifoka sigara dia misy nicotine mahatonga an'izao manimba any amin'ny vavony manao any amin'ny lalan'ny rivotra sy ny karazana fantany amin'ny atsipiriany be dia be zany fa tsy mahafaka anazy amin'izany fa efa asana fanahy matsy le izy le mifoka efa asana fanahy izy le misotro io ohatra mpangalatra anankiray io hoe efa fantatra le mpangalatra raha vao tratra ito izy dia migadra fa tsy mahafaka anazy amin'izany mifahafantarana io migadra izy ohatra tsika rehetrarehetra zao angena re tsy mahafaka ny olona ao anatina fahotana mifahafantarana fa hoe raha manoty ianao tsy mibebaka dia lasa any amin'ny fahaverezana mandrakizay any amin'ny faharimirehatra-trafo tsy mahafaka anazy zany asa raha azonao zany efa somary efa miditra ao anatin'le hafatra mantsy tsika io tsy mahafaka ny olona anankiray mifahafantarany hoe tena tinge mampiaina ny andro iainako ty fifohako an'ity sigara ty dia eto matsy misy leso anankiray voalohany samy hafa matsy ry havany natao hoe miala amin'ny toka miala amin'ny sigara miala amin'ny paraky miala amin'ny rongony miala amin'ny rorô sy ny hoe afaka amin'ny sigara afaka amin'ny toka samy hafa zany hoe afaka amin'ny toka sy ny hoe miala tamin'ny toka samy hafa zay
marina ve zany loha sa tsy marina fa ohatry ny variana be tsika zany mitovy eny hoe afaka baka sy ny hoe manala baka tsy mitovy zany le miala amin'ny toaka mantsy na miala amin'ny sigara ohatry ny hoe nisy fotoana mantsy za zao zany tao anaty mihitsy miala tamin'ny sigara tany amin'ny 96 ihany nanomboka mifoka sigara 2006 avo afaka 10 taona mihitsy zany miala tamin'ny sigara tamin'izany satria hoe bedy rehefa mamoaka hoe many mitoerana tsisy hoe tsisy mahita zany tsy bedy dia mifoky miala tamin'ny sigara satria nararo miala tamin'ny toaka sy ny labera satria mararo ny vavony fa rehefa sitrana ny vavony dia naninona verina mifoka ihany rehefa avy eo miala tamin'ny toaka satria hoe mandany vola fa rehefa nisinisy ny vola dia maninona verina zay le hoe miala zay miala zany rehefa ohatry hoe miala fa bedy rehefa tsy bedy tsony dia miverinao ihany miala satria mararo ny vavony rehefa tsy nararo tsony ny vavony miverina tao ihany dia tsy haiko ianao androany mety misy mananjanaka ianao na sanatria hoe tapahana amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy ianao tonga eto mihitsy le izy nefa na ianao ary izy dia engany mba afahan'i Jesosy ianao androany aza miteny tsony ianao hoe za hiala amin'ity sigara ity hiala amin'ity rongony ity hiala amin'ity toky ity fa za ary androany ohatry ny teteny ianao hoe aza miala amin'ny toky zany ianao hoe aza miala amin'ny sigara zany ianao hoe aza miala amin'ny roro io zany ianao hoe dia ohatry ny lasa saina be ianao hoe ahoana koa ary zany dia mitovy amin'le teny anankiray le ohatran'izao hoe misy hirantsika manao hoe ny vavaka manova zavatra dia ohatry ny ataoko ohatry ny hafahafa be izy hoe tsy marina zany vavaka tsy manova zavatra zany manaiky an'izany ve ianao vavaka tsy manova zavatra zany izany tsy manaiky an'izany mba maneke ianao aloha an'izany ndao ary mandeso ary tsika le mpangalatra mpifoka amin'ny rongony be eny mpijangajanga be eny dia asay vovavaka io fa misy zavatra miova avy eo fa Andriamanitra manova zavatra ho an'ny olona anankiray manaraka ny sitrapony zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe fiasan'ny vavaka marina mahery indrindra fa tsy rasy akory tsy hoe lainga akory le vavaka manova zavatra fa marina ihany zany izy fa hoe Andriamanitra manova zavatra ao anatin'iny olona anankiray iny raha mandeha amin'ny fahamarinana izy dia izy androany hoe aza miala amin'le sigara aza miala amin'le toka aza miala amin'le paraky aza miala amin'le rongony fa inona zany nytoy an'izay ao tsara vetsika zany nytoy an'izany zany dia hoe aloha reny miala aminao fa tsy ianao miala amin'ireny sara azonao zany marina nge zany ireny miala amintsika ireny fa tsy tsika miala amin'ireny azavaiko aminao tsotsotra zao raha idina daholo zao reo varavarankely rehetrarehetra eo amin'izao dia avelantsika irehetra ihany ijiro dina zavatra mitranga ato mazava bingy ato fa raha piano ijiro dia maninona dia nakay zary le mazava teo indray dia raha ohatra ndraika piana indray le jiro dina indray zavatra mitranga dia nakay izy le maizininy lasa ay zary le maizininy tady le ay zary le maizininy teo za mantsy taloha ohatran'izany hoe hiala amin'ny sigara dia mividy bombo dia mitseritra fa tsy afaka hoe misotro rano mamay tsy afaka tsakotsako siligoma misy ravin-kazo kely zay hoe tsy akotsakony ity dia hoe afaka fa tsy naafaka mihitsy zany fa tamin'ny fotoana le azavaiko aminao zay hoe resaka hoe hazavan'izay tamin'ny fotoana Jesosy ny tonga tao anaty tao tena nazo toerana lasa ho azy le izy dia tsy hitako akory ahoana ary ny fomba nialako tamin'le sigara teo ahoana ary ny fomba niala ahoana ary ny fomba nialako ohatry ny tsy nihina bombo akory tsy nitsako siligoma akory ohatry ny hoe le jiro io pianao le jiro dia mazava be ato pianao dia maiziny io dia tonga dia tsy hitanao akory nakay zary le maiziny iny dia ozy hoe Jesosy tonga tao anatiko dia afaka ho azy tamin'ny teny ratsy fijangajangana rongony tsy be dia be dia afaka dia le afaka tsy mitovy le hoe afaka sy le miala le miala zao raha ohatra hoe mbola misy mifoka zao ka mahay mifofofony dia mbola manimanina kely tena mbola fofona esima mihitsy zany rarany zany misy karazany mantsy le izy hoe misy rarany dia esima dia goana dia tsy haiko inona hoe boana tsy fantatra misy karazany ohatry zany le izy dia tonga dia fantatra hoe tena izy mihitsy zany dia manembonembona fa le afaka tonga dia tsy miasa saina amin'iny akory dia reny rongony reny raha ohatra izao anao mioboka anatina fiara anankiray ka mifoka le olona ao dia mahay mifofony ianao dia ohatry ny tonga dia henonao misy fiatraikany ianao le izy fa rehefa nafahan'i Jesosy ianao efa nisy fotoana zany tsy indray mpandeha na indro miaiko mihitsy fofolo izy fa tsisy fiatraikany amiko tsony satria zany nafahana dia ozy izy ianao ahoana marina ary zany hoe Jesosy tonga tao anatinao ve dia naafaka an'izany misy tenin'Andriamanitra amin'ny epistiliny Jaona any amin'ny epistiliny Jaona aloha mandray verset antsika hoe amin'le mbola mora andraisana le izy epistiliny Jaona voalohany 3:9 epistiliny Jaona sotra Jesosy Jaona voalohany 3:9
jaune voalohany a 3:9 misy an'izany epistile jaune zany ve baibolinao e ao amin'ny pejy faraka amby folo sy roanjato indray zany jaune voalohany a 3:9 amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Atsangano hoe an-tanany izay tsy mahay manota. Sotra Jesosy fa samy tsy mahay manota daholo. Fa maninona reo tsy mahay manota e? Satria nateraka Andriamanitra io soratra atoko. Inona very ny fahotana fantatrao e? Amin'ny resaka hoe fialana tamin'le fahazaran-dratsy moa zany resantsika eto. Izany tsy mahay mifoka sigara. Trohana kely eo am-bava dia avoaka amin'ny orona. Dia indraindray izy le misy hoe avoaka amin'ny maso dia sady mananana kely ohatran'izay. Hoe avoaka amin'ny maso dia dorana kay ny tanana. Hoe avoaka amin'ny maso dia variana ianao mijery amin'ny maso kay tananao kay ry doran'le olona. Izany tsy mahay mifoka sigara. Manota le mifoka sigara. Izany tsy mahay an'izany. Izy ary tsy mahay mangalatra mangala bola koa izany tsy mahay mangala bola amin'izao. Raha hoe ianao rery ao anaty tranao tsisy mahita mihitsy ianao dia tsy hainao marina ve maka an'io. Tsy mahay manota. Izay nateraka Andriamanitra ho izy izany tsy mahay manota. Dia somary azavaiko aminao tsotsotra izay hoe tsy mahay manota izay. Za zao taloha na hatramin'izao moa zany zao za tsy mahay mitendry gitara. Dia tsy mahay mitendry clavier ihany koa reny synthétiseur sy ny karazan'ireny. Tsy hoe za mimezaky ny tsy hitendry an'ireny fa za mihitsy tsy mahay an'ireny. Tsy hoe za mimezaky ny tsy hifoka sigara tsony fa za mihitsy nefa tsy mahay mifoka an'io tsony. Tsy hoe za mimezaky ny tsy hijangajanga fa za mihitsy nefa tsy mahay an'le mijangajanga tsony. Hoe misy vehivavy ndray hoe tena alolo hodiko masoko. Marina fa azo atao hoe aza mitondra hoe lio masoko tsy jery zava-poana. Fa tena hoe izay misy le izy. Hoe za zao tsy mahay misorotoka tsony. Tsy hoe miezaka ny tsy hisorotoka. Hoe nisy fotoana zao niaraka tamin'ny namako a. Azo atao ty zavatra teneniko ty fa mila hoe misy zavatra efa mipetraka ao anatinao a. Namana avy any ampitan-dranomasina any dia mitondra hoe ndao mba hiaraka ao izy dia teny bypass teny izay 10 rahalahy niara nianatra tamin'ny efa tany 5 taona lasa tany. Dia niara nisotrosotro teo. Dia miazo misy troky eo misy laberany azy misy otrikarazany fa niana azy jus. Dia azo atao mihitsy zany miaraka amin'ny namana hoe misotro eo izy misotro eo fa ianao jus. Azo atao zany. Nitsako koa nataoko nahita. Nitsako nataoko nahita tsara misy le trondro mitapelaka be reny a. Angamba nefa anakidimy angamba teo. Fa ataoko hoe anankitelo anaty anankiroa angamba ny izy telo mirala teo. Fa nataoko tsara misy za tsy misotro nataoko anaoko. Ny antsako nataoko. Azo atao mihitsy zany fa zany hoe efa misy zavatra mipetraka ao anatinao ao a. Fa misy zavatra mipetraka ao fa ianao raha vao pakapanamatsi natao antsirana. Raha mbola tsisy hery mipetraka tsara ao anatinao dia aza miditra amin'izany. Ohatran'ny hoe za zao zany vao eona tamin'ireo namako ireo a dia tany taloha majilamboty dia fantany fa taterina efa fantany hoe za mpiandry. Za mpivavaka. Mialohan'izay zany dia efa zay ianao fa tsy hoe hiara-kely avy amin'ny namanao dia ianao efa manafina hoe za ty efa tsy miteny raha tsony. Za efa tsy mifoka tsony. Za efa tsy tratra ao anao. Tratra ao anao raha vao afenao anazy zay fa tonga dia mijoro mahitsy tsara mihitsy ianao. Mahitsy ianao. Tsika nge raha vao mahitsy ry havana tsy voapatopatotra zany e. Tanao reny tatsika reny hazo reny hoe le hazo misampatsampana be reny bilobiloka be reny fatory nge reny dia taritarito amin'ny tomobile mandeha amin'ny arabe eny. Inona zavatra mitranga? Tsy mivaha mihitsy ny fa vao miano eto ary ny taritina patonga ny tamatavy a tonga any iny fa reny fanoto mahitsy be reny fatory nge reny. Fatory ny fanoto mahitsy be iny fa tsy tonga etsy ambomagna-kely akory iny dia efa miala teo satria mahitsy. Dia ohatr'izay koa tsika raha vao mahitsy a tsy voafatotra zany mihitsy. Za zao mahitsy be ka na misy vehivavy ary ohatrany hoe mamandripandrika anahy ao anaty vadiko na ohatrany hoe io tao hitratra mampirafy. Za mahitsy be tsy tonga dia tsy ino an'izany mihitsy vadiko za koa tsy hotratra amin'izany. Zay le izy zay. Dia indraindray ho aly izy ohatrany hoe tafalatsaka ohatran'izay tsika satria maninona misy fotoana karazana ohatrany hoe ozona koa le izy ozona ihany koa le fifohana sy ny karazany io indrindrindra moa le ohatrany hoe na aloha isaorako an'i Jesosy fa efa lehibe ny zanako mbola tsy nafividy sigara ny zanako hatramin'izay ny ainako mananjanaka telo any ray fa manambady fa mbola tsy naniraka hoe ty mba hividan'ny sigara na ity hividan'ny rongony na ity hividan'ny toka na hoe tena niaraka tamin'ny zanako hoe niditra tany anaty bara tena isaorako be dehibe an'i Jesosy mihitsy zany zavatra zany tsy nisy an'izany tena zany zavatra fadina fa ohatrany hoe le izy ary efa misy ozonao mifoka sigara dia taranaka mifoka sigara nge tsy maintsy mifoka sigara foana. Dia jereo koa fa iny koa ny milaina fadina koa fa tsy haiko fa teneniko antsika teny zany hoe ianao raha ohatra ka misy toetran'olona ratsy tsy
tianao tonga aminao dia aza liana amin'iny toetra ratsiny iny rehefa miresaka an'iny izy ohatry ny resaka politika zao fa tsy tiany zany hoe dia nefa ianao eo aina ihany ke ohatran'izao zao dia manongila tsofina tsara mihitsy ianao ay ve le tonga ay vao tonga faky maly izy maly dia efa lasa ve izy iny sa mbola eto liana amin'iny eo anao dia farany anao lasa piresaka an'iny dia le fanaratsy hoe manaratsy mampiresaka mampirafy io any amin'ny toeram-piasana na any am-pianarana any mirangy ianao amin'ny namanao hoe tena niaraka tamiko angy izy tamin'ireny izay mpanao fotoana dia tery izy dia saikatsaka ny dofotra ny sambo niaraka tery dia ohatr'izao nataoko dia meko vola dia nalefako taxi dia ohatr'izao dia eo dia isan'andro resaka mampirafy izay foana farany ianao tafalatsaka koa ianao mampirafy ianao farany misy toetra ohatr'izany zany mila elana manaratsiratsy olona io manaratsy olona raha misy namanao tonga amin'ny akaikinao ka manaratsy anao izy manaratsy hoe ay pasteur ihany pasteur Zozela iny ke malama vavabe iny ohatra manaratsy eo zany manaratsy eo tonga dia elao tonga dia miala mihitsy fa za menatra mihitsy ianao miala zay misy ten'Andriamanitra masy any amin'ny Hébreu aza manary fahasahinareo zay misy valy lehibe misy valinao anao zay felanao zay fa amin'ny fotoana ianao mbola mipetraka eo manaratsy eo amin'ny télé izy manaratsy andra valima manaratsy andra Joel manaratsy mpanao politika dia mifara mpanofa trano akaiky indray ny ratsy iny mipiray vodiriny reo ny ratsy iny reo nge tsy nanambola raha tsy nanao afery reo nge mangalatra reo nge alatra reo ary ny rano sotrony reo nge zavatra ohatrany malotsy reo ny akanjo iny zao mety mbola trosany manaratsy mifanaratsy eo mifarany nareo trano mifanaratsy ny zanakao aratsinao dia ianao manaratsy ny zanakao dia nareo mivady mifanaratsy eo farany nareo avy any andafy atsimo anao be orina be mihitsy dia avy koa le nareo avy any andafa avaratra koa ary sy ndenda be daholiko lasa mifanaratsy mila antsirana zany zay fitakosokosenana amin'ny namana zay fréquentation izy izy mivazaha dia zay le tenin'Andriamanitra hoe mila mandositra an'izay filan'ny tanora fanahy zay koa tsika mila antsirana mihitsy le izy io nofontsika io matsy io tena ataony devoly tena hoe sakafo ange io any amin'ny Genesis any matsy misy ohatrany hoe misy hoe vovotany izy nanamboarany olona asa raha hitanao zany verset zany ndaso aloha meko ihany zay verset zay ngamba ny hoe vovotany nanamboarany olona Genesis toko faharoa dia andimy fahafito Genesis toko faharoa dia andimy fahafito vovotany aloha olona fotsiny fa rehefa nasiany Jehovah Andriamanitra fofona izy dia tonga hoe olombelona zany hoe le vovotany iny zany olona dia efa le tenen'ny zon'Andriamanitra amin'izay devoly eo avy eo dia hoe vovotany no fihinanao dia io nofontsika io mihitsy ange tena ho an'ny devoly io nofontsika io asa raha azonao zany nofo le nofo tsy hoe maketsy abesarety ianao misy mpivarotra nofokeny dia hoe io nofokeny io le izy tsy iny mety hoe iny ihany amin'ny ampahany-kely fotsiny fa le nofo ny sentimentsika fihetseham-potsika zay mihitsy ny tena nofo atao anaty baiboly fihetseham-po io mihitsy fihetseham-po izy nge mampalahelo be fa aloha izy ifoka fa tsy maninona aloha izy mba hitsindrona kely aniny mba tsy mahatonga raorao atao trano io fa aloha mba nefa fa hoe roro be zao le izy aloha izy mba inona tsindrona aniny sentiment zany i sentiment dia iny le teny amin'ny baiboly hoe mifihevitry nofo dia inona fahafatesana ke raha vao fihevitry nofo nentinao miaina any amin'ny fiarahamonina eny raha vao mandeha amin'ny sentiment be ianao fihetanam-po fihetseham-po sentiment subconscience sy ny karazany reny atao hoe nofo reny atao anaty baiboly fihetseham-po be ary rehefa nisy zava-doza ohatran'izany atao anaty baiboly ohatrany hoe napalahelo ohatrany hoe tsy haiko hoe nietikety kafanam-po reto zanako mipisorona dia izy indray nanao an'ity asa fisorona isan-karazany ity vonoan'Andriamanitra rehefa avy eo nga izy io entina amin'ny fihetseham-po ohatran'izany tsy azo atao an'izany io zay le hoe fihetseham-po azontsika le hoe fihetseham-po le nofo zany io fihetseham-po io nofo zay le nofo zay raha ohatra zany ohatrany hoe mandeha ny an-dalana eny zao dia hoe misy olona miady zany zao eny ohatra dia hitanao misy tena efa tena lamolamoana tena voatovy efa mijaly misy le vehivavy zany anaovan'le vadiny anazy mandeha rano io sy ny karazany dia avy ianao tena ahoana kosa raha nga zany ndazoko tena tsy mety kosa raha nga zany fa aza atao an'izany sady tonga ianao dia mamely dia misy tenin'Andriamanitra ny obolana mbola mety tsy dia heninao zay tenin'Andriamanitra fa tsy tadidiko ny verset misy anazy hoe zay mandalo izy ka mitsaraingo amin'ny ady tsy azy dia mandrirotra amboa amin'ny sofiny ahoana tsara zay mandalo ka tsaraingo ka amin'ny ady tsy azy dia mandrirotra amboa amin'ny sofiny dia eritreto ange ahoana zany mandrirotra amboa amin'ny sofiny zany lanin'ny amboa eo anao zay le izy zay tsy azo atao zany ny etoka fanahy-po be fotsiny fa mila mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy dia hoy isitsika indray hoe dia ahoana ary zany le fitarihan'ny fanahy nefa masonao nge mahita an'le zavatra mitranga eo dia iny le mahatonga antsika hoe vao maraintsika dia efa mangataka ny taridala amin'ny fanahy masina foana ao an-trano hoe mba ho tariha fanahy masin'Andriamanitra foana eny amin'izay rehetrarehetra leny mba tsisy fanapa-kevitra diso fa raha sentiment ho anetinao hoe misy mpangaro-paosy eny andravangina eny tsy dia hoe hitanao iny angaromany amin'ny paosy le raha matoa be dia azony avy misy le iPhone 15
de teneno anke izy aveo nieny alain'io nge ny tele fahatataka eo molitra ao sentiment ny anaran'izany fa manana fahendrena sentiment zany le fihevitry ny nofo zany fihevitry ny nofo tsisy fahendrena fahafatesana fihevitry ny nofo de fahafatesana de eo ale misy an'le tenin'Andriamanitra zay any amin'ny tsetaditiko hoe nofo izy manohatra ny fanahy de fanahy manohatra ny nofo de mifanohatra izy roaroa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo tatsika ohatr'izay indraindray ianao fa hoe za fa tsy te hifoka sigara mihitsiny za efa tsy te hisotro toka mihitsiny za fa tsy te hifoka rongo mihitsiny satria le nofo mbola matanjaka be de tsy afaka mihitsiny ianao tsy afaka amin'le izy mihitsiny Galatiana toko fahadimy ny andimy fahafito amby folo misy an'izay teny zay Galatiana toko fahadimy de ny andimy fahafito amby folo nofo manohatra ny fanahy fanahy manohatra ny nofo mifanohatra izy roaroa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo tena tianao de tianao mihitsy zany hoe za tsy hifoka tsony za tsy hisotro tsony za tsy hijangajanga tsony za tsy handainga tsony fa tsy maintsy tratra an'izay ianao satria maninona matanjaka be le nofoko matanjaka be le nofo fa manomboka androany zany ianao mifanahy ao anatinao tena atao bokona be ohatranay hoa zao de teneniko foana zay hoe zay sy pasteur Josiane zao hoe zay tsy maintsy miaina de izy tsy maintsy mitombo fa zay mahazo aza indrindra moa zany de fa hoe re zay tahiny Jehovah no atavezina de samy mandinika ianao hoe inona ary natafalatsaka natao ato anatin'ity de averiko indray izy hoe nanandrakandrana indray mpandeha indroa intelo inefatra indimy de aveo efa lasa fanahy mamatotra le izy de tsy afaka amin'ny fahaizana mampalalana sy ny tanjaka be tsony hoe nde hikotrana be misy angely mpikotrana ndray matsina ndray mizesta mihitsy hoe zany ndray efa mikitrana mihitsy ny azao de efa afaka tamin'le toko tamin'le tsigara tamin'le rongony efa afaka tamin'ny mihitsy fa ataovy mijanona tsy mikitrana tsony ange hoe fa tsy maintsy miverina indray verina indray satria maninona tsy afaka tsinona satria niala fotsiny fa tsy afaka de ohatran'izay le izy de fokisy be deabe Jesosy ataovy be ao anatin'ny fotsika ao Jesosy pitaovy be deabe ao anatin'ny fotsika ao fa nao avy aza amin'ny fotoana mandeha miditra any anaty birao any ianao rahana mifoka sigara izy ny soratra eny de mifoka sigara amin'ny bakony iny fa ianao tsy bakony iny tsony ary eo ndraindray natonga le misy ohatrany hoe ataoko hoe adaladala misy ohatrany olona mpitory teny anankiray adaladala nindray hoe fonangeny didy satria miteny ny soratra masina hoe aza mijangajanga de satria izy efa tsy mijangajanga tsony de tsy miasa saina amin'ny soratra iny tsony izy fa iny tsy fona zany mandanga zay miteny hoe foana didy tsy fona zany ny didy vao mainka ary mampiorina hoy izy soratra masina de androany amboleo tsara ao anatin'ny sainao zany afatra zany hoe mila tena hoe miorina tsara ao amin'ny Jesosy ianao raha misy fahazaran-dratsy fanaonao Jesosy fotsiny atao be deabe ao anatin'ny fonao ao fa tonga de tahaka le fanoharana teo hoe rehefa mirehitra le jiro tsy ty le maiziny iny zay fa tsy maharitra ny tany ka tandre misosy doka tony jiro mialamy miandry rivotra mitsoka de mbola tsy mibana ilay sabatra mpandrasa raha masom-pivebahana mitosana ny lasa zay tahin'Andriamanitra daholo aloha amin'ny tapany voalohany iny sotra tovoko velona Jesosy manina tsara hoe zao ny problème ny kristianina tsy mahalala mihitsy izy hoe andraindray fa tsy amin'ny akapeny ny aorinan'ny Paska no tena mila mivavaka mafy fa tsy ny tao alohany akory ary raha vao afaka ny zanak'Israely nilaza tamin'ny Farao manao hoe avoay anompo ao izy ny oloko de nalefa ny rehefa tena tonga ny loza rehetrarehetra nalefa ny Farao ihany ny olona vokatry le loza fa raha vao lasa amin'izay ny olona nandalo ny atao hoe Paska fandalovana moa ny tena hevitra ny Paska nandalo ny anjely nandripaka ny tao tany nandripaka ny lamato rehetrarehetra de nanafaka ny zanak'Israely fa lazaiko aminao fa tsy vita teo ny ady tsy tapitra tamin'iny Paska fotoanandro iny fa lasa ny zanak'Israely antezitra amin'izay fa rao sy ny firongo nanao hoe aza melany reny fa avorio daholo ny miaramila rehetrarehetra ndao aripaka reny no voriny Farao daholo miaramila nanenjika ny zanak'Israely ao arinan'ny Paska zany vao tena combat be mihitsy no an'ny kristianina ao arinan'ny Paska ny tena ady dikan'izany zany ao aorinan'ny Paska raha ny tokony isy satria resy tezitra be lay satana resy nalainy Jesosy ny fanalahidy navoaka tany daholo ny fanahany reo rehefa maty hatramin'izay efa niresaka tetsika tamin'ny herinandro masina hoe telo niakatra velona tany an-danitra direct Noa izy moa le anankiray Elia de Enoka ny anankiray de le jiolahy teo ambony hazo fijaliana reny ny tonga de niakatra tany an-danitra nandazo amin'ny paradisy ny ambiny atao amin'ny fiainatsita nafahany Jesosy tao
tezitra tamin'iny am'izay satana romotra amin'iny a zay tratra ny rehetra teo hatramin'ny mpianatra nataony namay daholy te ilaza zany hoe tena aorinan'ny pasika tsy tokony hoe makainy zany tsika fa tena tokony nivavaka mafy mihitsy am'izay satria vitan' Jesosy mifamonjena ary tsy anaiky moran'izany satana hoe nisy olona misy fanan'olona avitra everinao fa olona firy moa no mibebaka atao anatin'ny herinandro masina na eny bebaka ny olona tena iverina aminao a Jesosy de everinao hitazana fotsiny ve satanany hoe lasa ny velomy tsy hita hoe baibay volamena sanatriny zany a de samy miala fa tena anambatra ny heriny izy de so gagagaga ianao hoe tena zatra amin'ny nandraisako an' Jesosy vao mainka any mafy be ny adiko satria ny tantaran'ny soratra masina mihitsy no ohatr'izany hoe voanalana voanteny Mosesy tamin'ny iza moa ty farao hoe avoainy zanak'Israely a nahatonga ny faraonany hoe fa iza moa Andriamanitra no ekeko zany ao amin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy nialanao sigara toka paraky a de tena tonga tena fahavalonao miakapofona aminao mihitsy satana de tady ny hevitra rehetrarehetra izy andavonantsika mianakavy zay natonga ny hoe tsy misy hoe fitombavaka amin'ny tsahatra zany akory na hoe tapitra amin'ny pasika de andao akaina fa ny devoly akory tsy hoe ay tapitra amin'ny pasika fa andaoko akarepotsika ary Lucifer mba makamakaina aloha tsika fa tapitra amin'ny pasika nga Lucifer nga makamakaina zany mihitsy fa vao mainka ary izy a manambatra ny heriny fa so ihany fa velona Jesosy fa tsy maty tao am-pasana akory a de zany ny fanantenantsika androany araka nefa publication a sy ny tselam-panetana nefa resaka nresana tamy moa de hoe velona Jesosy satria maro ny tanora niova fo nisy hoe mpifokarongony niova fo naninona hoe fokarongony niova fo sorotoka niova fo sarombavy niova fo be da be tao anatin'ny tanora misy an'izany a de ijoro vavim-bely eto aminareo ry zareo zao fa tsy hoe rapitso akory fa zao a vity zay le fampidirana amin'ny rahalahy de ijoro vavim-bely izy aorinan'izay de isitona lesona kely tsika hoe inona ary ny lesona atsoahana vita indray zay satria zay no fanokafana zany le teo hoe inona avy ny antony de hoe namana de ao ihany koa hoe fanandrakandramana tadidiko tsara mihitsy azadino fa natonga le ranabavy kely lasa nitsindro nareo mpianatry ny lycée tato akaikaiky tato analakely tato a de mifinanana keky zavatra nisy zany keky ny meny namany anazy a de efa misy roro tao anatiny de mina nisaky mafakahita de mendry zalaro ameny keky foana le tovavy de ka izy io a raha vao mihinana andre mandeha indroy intelo anao de lasa mitady an'io foana le vatanao de raha ohatran'ity zany no haninao a de mengeza de ny hafarany lasa accro be am'izay lasa tena nitady mihitsy le tovavy a fokaroro tsy zany tsy nanandrana mihitsy ndray fa le namandratsy mihitsy napidikizo anazy ka le vatana zany a amin'ny voalohany mety tsy mazaka aloha nihinana an'le keky de ohatran'ny fanimpanina fa misy inona le tsy zany keky sy hoano akia de ohatran'ny tsy tonga saina nihinana fanindrony fanontelo de nanomboka tsy nefanantsony am'izay fa namoka nahazo tsirony le vatana de nitady mba meo an'le keky lisandray de tsy alova aky tsy keky tsony fa tinga tonga de ty mihitsy no hoanina de fa inona nefa le ao anatiny ohatra mahasambatsambatra ohatran'izao a ny hafarany lasa akrobe a tamin'ny fifohana roro de zay zany magravy am'le hoe namandratsy zay tena hoe za zao vao niova fo a vao niala tao amin'ny fanompontsampy niala tamin'ny zao tontolo zao tonga de namako rehetrarehetra mpino kristianina daholy tonga de mpiandry mpiomana de zay koa nampatanjaka be ara-panahy satria ny fototra nisy azy zany tena tonga de hoe mpanompon'Andriamanitra daholy fa ianao raha hoe miala ka mbola mijanonao anatin'le kianja teo aloha ihany de ho sahirana ianao satria le teo aloha tsy anaiky anao hiala zany alavy resy de miala tsy alavy karaha tsy sarombavy letsiko hiala sady a karaha tsy zao de eo am'izay anao hoe kely letsy kely fotsiny eraky ny kapisily ihany nge letsy androany fa nieraky ny kapisily ihany lasa ray barika afaka ray volana na roa volana eo dian'izany zany tsy maintsy miainga ny kely foana vao lasa lehibe amin'ny zavatra rehetrarehetra de zay natonga le teo hoe le namana anankiray sy le fanandrakandramana Andriamanitra re olona sy ry tanora tsy niteny manao hoe andramo azonareo tsy misy tema tsy ao anatin'ny le andramo kazao Andriamanitra no andramana kazahana zany ao andramo kazao Jehovah nyteneniny am'izany a fa tsy roro nyteneniny am'izany zay efa misy saina be hoe aiza koa ry paster izy ary nyteny andramo sisy nyteny tamin'ireo raha andramo ny roro andramo kazao fa tsy hoe tsara ny zay tsy teneniko le aorinany azonareo fantaro ny zavatra rehetra fa tsy hoe teneny fa tsy hoe nareo to miondrika fotsiny fa tsy hoe
andraminy zavatra rehetra samy hafa ny manandrana sy ny mamantatra. Za zao mamantatra hoe inona ny fivavahana témoin de Jéhovah, mamantatra hoe ta Jerusalem nanorina anazy tamin'ny 1900 zao, de ihany nampamorona azy franc-maçon tara zao degré, fantatra zany. Ary ny musulman ndray avy taiza mamantatra fa tsy anandrana andeha mihitsy mba hiandraka anandrana musulman ana tentsongolo ke de hoe avy ohatra zany atao musulman tsy nandramako fa nofatandroko. Samy hafa zany ka ny tena fahadisoana le manandrana ny tena fahadisoana. Fa tsy diso akory anao raha mamantatra hoe manahoana ny roro zao ny vokadratrany zao no izy mamantatra zany. Ka zay le mahatonga antsika amin'ny teny hoe mamantatra fa tsy manandrana. Averina ihany mamantatra fa tsy manandrana. Ataovy devoara mihitsy zany hoe mafantaro ny zavatra rehetra fa tsy hoe andramo ny zavatra rehetra. Misy zavatra koa tsy mety andramana, fa raha vao andramana indray mandeha de tsy azo andramana intsony fa efa vita andrana izy zay. Azonareo ny tiako lazaina amin'izany de tsy mety sy azo andramana intsony izy. Zay no izy. Noho izany mila fahendrena. Manasa an'ireto tanora reto tsika hitsangana makety hijoro tsy haiko amboarina vety amboarina angambity somary akisaka kely makaria mitsangana ka miazava ry tanora an'Andriamanitra de hitsangana izy ireo hizotra makety anoloana de raitsika mitehaka reto tanora fifoazana ireto. Ataovy sy mafy ny tanora tehaka ho an'ny tanora. Mitsangana ka miazava tanora izao no soa va sao ianao manenina ry tanora ran'Andriamanitra izao no soazany fa sao ianao manenina zao no andro fivalozana o ry tanora zao no mety miovato o ry vahoaka zao mety foana zay ataonareo laha mitsanganareo atoetriana nanandrana ny micro rianao sao de mba mandeha de am'izay mba telo micro anareo fa tsy haiko raha azo alefa ihany ry de mba afaka micro telo no ampiasaina zany raha andramana. Eny are aveo zareo manao présentation tenany fa eto de misaotra an'izy ireo satria de tonga teny aminay izy ireo na de fanginana ary moa ny sabotsy de nararotina ihany ny ariva satria tena namango mihitsy ny tompo hoe mila toroteny teny misy anay teny Ambomanga de ny ariva maty masoandro zay toro filazany tsara teny ny sabotsy maty masoandro betsaka ny olona ny liny de sorana anareo satria tamin'iny fotoanandro iny de nisy olona nanolo tena hiala tamin'ny toaka tamin'iny ariva iny sotra tompo hiala tamin'ny ny nampalahelo fotsiny de nisy olona nanany any be atsika tamin'iny ariva iny vazavaza tao ambadika tao de malahelo milaza aminareo fa maty ny lady maraina de olona de za mihitsy moa no nitondra ny fatany tamin'ny fiara nandeha teny afatra de ny hoe raha mbola misy koa ny anio eno ihany ny filazany tsara tsy fantatrao ny rapitso gaga rehefa nanakana le olona mba hoeto ty olo ty fa marary pasteur de niodina kely zay nanatra zaza miverina maty le olona de nijereko ohatr'ireo mihitsy hoe tadidiko ty rangaty tsy niteny betsaka fa rehefa mamo izy tamin'izany zay mitory de somary nitabataba kely tao ambadika tao de kaya ino zay kay natonga an Jesosy nanery fantatra hoe fanginana tsy tokony hitorytsika fa zay kay tanjon Jesosy andana fa misy olona tiako mba hovinjenao de tsika zany rehefa ny tompo no mibaiko de zay baiko ny tompo de narahantsika de ny zavatra nahafinaritra hoe na eno ny toroteny aloha za aloha tena nitsotrana tena hoe nalahilo tena nahitany olona satria rehefa tsy afaka naterina moa le olona de hoe to ary pasteur le razana de nientina tamin'ny fiara taorina za mijery ny rétroviseur zay hoe raha mba nanaiky neno anao raha lahy maly satria tsika ny teny hoe zay esana de afaka miantso anay na tongava rapitso maraina de ny atoandro niny nietsika be ny vavon'ny olona moa zany de nodimandry izy de zay le resakitsika hoe sao de mba ity no toroteny farany tsika zany tsy malala foana ny fotoana ahafahana maninona moa zany hoe mandray an Jesosy sy ny hoe fotoana ahafahana manapa-kevitra fa raha mbola misy ny anio
dia manapa-hevitra. Tamin'ny publication ny teny taminareo hoe tanora ho aly anasaina fa tsy anjely. Azonareo ny tiako atongavana amin'izany a, mety raha mijoro reo a tsy mangataka aminareo hoe tsara ao reo raha mijoro eo, fa fantatro fa misy aminareo hoe iko ve io raha mbola hitanay ohatran'izao. Tsy zay le antony ananganana andreo eo, fa raha hitanareo fa misy amin'ireo tanora reo mbola tsy tena mbola tsy mijoro tsara dia anjaranareo no mivavaka ho anazy. Fa mino anefa fa aorianany ijoro ireo dia tsy sahangilaila tsony izy, satria fa sanjoro teo izy androany hoe tanora fifoazana, manova azy zany ny androany. Fa raha nisy kosa nefa niova tamin'izy ireo dia azo antoka fa tsy hiverin-dalana intsony. Raha misy koa ny te hanampy azy ireo a dia fotoana ihany koa ahafahana manampy azy ireo a ny amin'ity androany ka. Dia isaorantsika an' Jesosy hoe manana tanora reo moa rehefa tonga tany na senana mafatokotany ny soroka bozaka dia misaotra anareo ny amin'izany fa nararotina dia metsika tehaka avy hatrany tanora fifoazana eto an-taninanarano. Anareo ary a misehatra tsy nandeha micro retsy andraha manahindreo raha aveo tsy mandeha falmerabanareo amin'ny anaran'i Jesosy a ny amin'ity zoma fanavaozana ity a dia misaotra betsaka ny pasteur tamin'ny fanomboana teo a, satria tena nazahoana lesona sy fampianarana ny zavatra rehetra nampianariny a nanomboka hatramin'ny netomboany ity hoe isin'ny zoma fanavaozana ity. Dia ao anatin'ity zoma fanavaozana ity zany tanjona dia hoe mba ahafahan'ny kristianina tena hoe mijoro a, tena mijoro tena fifoazana, indrindra tsika FPVM a, indrindra tsika mino hoe tena misy zany hoe Jesosy Kristy zany. Dia reto moa zany zay a tanora fifoazana, tsy fifoazana tanora raha hoe fifoazana tanora manko dia hafa indray ny sensan'izy, fa tanora fifoazana. Dia fa nanomboka tamin'ny janvier teo zay a no nisokatra zany tao anatin'izy a. Dia nitanjona amin'izy zany dia le hoe be dia be ny tanora manana problème dia sarotra aminazy ny hoe hitondra an'izy eo anatrehan'ny ray aman-dreny, ohatrany hoe manao hoe midepra moa zany raha hoe fitenin'ny tanora anazy na hoe midepression izy a. Dia ohatrany hoe ao amin'ny samy mpiraita-po ao amin'i Jesosy ohatra no afaka ilazany an'ilay problème na ohatran'izany. Dia izay ny tena hoe tanjona tao anatin'ilay izy. Dia mialohan'ny fijoroana vavolombelona angambany a dia hivavaka isika, hivavaka isika. Jesosy a miteranao zahay, mankalaza anao, manome voninahitra ny aranao, satria ianao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, ianao ilay tompony tompo, ianao ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, ianao ilay mendrika anao dia raina sy mendrika anao miamboninahitra. Jesosy a tamin'ny zahay hatramin'izay a mbola tsy nahalalanao, betsaka ny ditra efa vitanay Jesosy, fa natsoanao zahay ary na dia efa tanaty zordira ary zay dia mbola nalainao ihany, dia mbola nisasanao, dia mbola nikolokoloanao sy nikarakarainao. Reto zahay Jesosy a tonga eto a ilaza ny voninahitry ny aranao a, ilaza ny fahatsaranao a, aoka tsisy ho voambara afa-tsy ny izay efa sitraponao irery ihany. Dia misaotra betsaka Jesosy a, amen. Dia mialohan'izany a dia mialohan'ny itenenay aloha dia aleo hiantso ny fanahy masintsika, satria raha hiteny eto zay dia manjary lasa sao dia hiberedika eto zay a, satria mbola mbola vao mianatra amin'ny teny koa a. Dia rehefa eo moa fanahy masina dia ao anatin'izay mba voateny ny zavatra rehetrarehetra. Dia tianay koa miara-mihira aminay nareo fa tsy izay rery ny hira eto a. Firana fanampiny a fahefatra le hira ry fanahy masina mety. Akopio mihitsy amin'ny masonao anatin'izany fetsoana fanahy masina izany, fa hoe sao dia hoe hijiry maso any fotsiny. Yeah.
aitsika rehetra tiry ty Ye, za moa zany nijoro voalohany a dia mbola misy ale rola le ijoro hoe feo a le nifoka rongony moa zany no ijoro hoe feo fa ny anah indray a hoe ohatrany ahoana zany hoe fiainana mialohan'ny idirana tao anatin'ny tanora zany ijoroko aminareo
satria any amin'ny radio any koa zao mety hoe misy olona mety tsy hoe tanora mety mitovy aminay fa mety mbola mety akizikizy fa voiakatra tanora dia nijoroako volombelona aminareo sady entiko ampahirezana anareo dia izao tamin'ny 2017 dia maty ny raiko zany hoe nanomboka teo zany dia kamboty ray zany hoe tsisy mpanolo-tsaina zany raha lehilahy satria ao an-trano zany tokony ray mpianakavy zany manko ny ao an-trano zany raha hoe zanakalasy ray zany tokony tena ifankazo apo satria raha misy problème an'le zanakalahinao dia nio tsara fa matoy izy zay mety mitomany lava izy na mety misy problème lasa fermé be zany le kizy dia les relations entre an'le parents le zanaka zany tsisy mihitsy dia rehefa lasy dadanay dia donc tsisy mibedy tsony satria tao alohan'izay manko voakapoka foana voapedy foana na mety ataonao tsy mety ataonao fa zany hoe rehefa taty amin'le fahatandrana rehefa ohatran'izao dia tsapa amin'izay izy hoe aikay tena ilaina kay le bedy voarotsika le voakapoka rotsakazo aikay tena bedy tena ilaina kay le voatrerina indraindray fa tsy hoe koa ianao hoe maheno an'izany koa dia ndeha hotreritrry aminao le zanakao fa ilaina le izy fa amin'ny lafiny tsara dia rehefa tsisy anazy dia nidra teny amin'ny LTP LRB teny amin'le ny anaran'ny pasteur José Alain zay tena teny mihitsy nitao hoe asa midikiditra ianao ozy izy mamanay ozy izy nenay fa maditrany eny jilambotony eny pigrevy tenenina daholo zaho atsanga tsy amanorana rehetrarehetra zao mba ohatrany hoe tsy andehanana teny dia zaho dia nanao an'ilay concours dia afaka dia ozy mantsy aneninay hoe zaho dia hoeny fotsiny zao za fa io miankina amin'ny sain'ny ankizy io mahatonga ny hoe lasa maditra izy na tsy maditra dia nidoika anakeny moa zany dia nianatra teny nandritra ny 3 taona dia nandeha aloha herintaona tsy naninona nandeha 2 taona tsy naninona zany tsy mbola voatarika atao anatin'le fandihan-javatra le fakapanahy zany dia rehefa nanomboka 3 taona ny anarana teny amin'izay dia nanomboka ohatrany hoe zalahy ve manao dia ny tena mba tsy hanandrana dia lasa mba nitsoboka hoe alora nga mba hanandranandrana an'izany mifoka sigara zany dia tamin'izay nanandramako mifoka sigara dia nanandrana zany inonareo zany mba tsirony tony mifoky tony dia rehefa nanandrana zany dia ohatrany hoe fahitako an'ny zalahy zany hoe misy tsirony be ka izy aika rehefa mifoka mangidy be le izy zany sady maina be ny tendako tsy hitako inona ny tilo izy fa ny zareo zany ohatrany hoe mizesta fotsiny iny le setroka dia ohatrany hoe zay fotsiny zany ny zesta an'le izy zay zany fatsapako an'le izy hoe zesta fotsiny zany le mifoka sigara fa tsisy tombotsoa akory satria maina be ny tendako za lasa mahay mivava sigara be dia nanafina nenay foana tsy fantatra nenay mihitsy hoe efa nanandrana an'izany dia nay andro amin'izay zany anasa amin'ny patalohako amin'izay tia nenay dia nahita borika sigara izy za tsy nefa tsy mifoka sigara sady tsy mpanisy sigara ty aposy zany ahoany ty le filtre moa zany nahita an'le izy tao amin'izay fa ngainao mifoka sigara tomany amin'izay nenay ontsa teo avy tonga saina hoe tena raha tokatra nenay tena mifoka zany aza hitako karaha miala eto ny ainy zany diso raha maty izy zany diso satria efa tenenina hoe tsy hanandrakandrana mbola nandramako hitany amin'izay le izy dia tsy maintsy ozy hoe inona ho azy jesosy ny excuse atao dia ozy hoe tena kalanoro ary nenina nanao an'itao fa tsy fantatra azy teo fa mety kalanoro a nanao an'itao dia efa nahatra ty tena nanandrana mihitsy ianao fa taza ahoana dia lasa nahazy iny le kalanoro fa tena tsy nametraka sigara tato mihitsy tadidiko mihitsy fa nefa koa le izy fomba nentina nanalana an'ala izy fa raha tsy hitany neninay zay tena sura mihitsy ako mety hoe mety efa tonga tany amin'le roro ngambany fa so fa hitany neninay le izy dia mba voadonany tena hoe voateny foana hoe za ve nareo miolona mianatra ohatran'izao dia farany tonga saina ihany dia najanona le sigara nandramana koa zany hoe ohatrany ao zany tsirona taoko zany fa zany hoe eny fa efa nanota foa zany nananandrana ary dia hitako le izy hoe tsy nahatsara anahy dia moa za efa 7 taona zany natsony jesosy hoe ianao ilaina ianao anao mpianatra kely dia efa tamin'izany efa piomana nefa tamin'izany dia nefa za tena ataoko hoe naditra angambany ary ataoko mihitsy hoe rehefa miresaka amin'ny jesosy raha dia tena zaho any lohan'ny mpanotandrina va jesosy satria za mahay manafina be niotan'ny olona eny hoe tena masina be bandikely iny aika za ary tena midoroka be saotran'izany dia tonga saina ako
dia rehefa nandritra nampiomanana moa zany a dia tonga saina hoe eo ambanin'ny Jesosy rery ihany raka izy a, eo ambanin'ny Jesosy ihany ry tanora ry vahoakan'Andriamanitra, eo ambany elatr'Andriamanitra rery ihany, zay ihany ny mahasoa sy ny mahatsara. Fa nanao inona ianao nanao inona rehefa tsy Jesosy miasa, zava-poana zany rehetrarehetra zany. Na niditra nianatra ataoko hoe niditra nianatra taty Antananarivo a, niditra université a, tena ataoko hoe tsapany haiko hoe bangako, tsapany haiko hoe misy zavatra be dia be na ny olona manodidina raha tena miteny hoe ianao izy izy a sociable, ianao izy izy fa fermé be, tsy azoko mihitsy fa maninona raha tenen'ny olona zany hoe fermé be zany. Dia satria efa nanomboka kely ahako dia efa betsaka le olona ohatrany hoe olana nidofotra taty aminahy, efa zay le hoe kamboty zay, dia lasa tsy hitako intsony hoe iza ny izarana, izary ianao atao tena ohatran'ireny hoe ianao reny nga ny farahidiny tsy izara nefa ianao a mivesatra ny fonao. Dia farany a tena hoe nitodika tany amin'i Jesosy amin'izay hoe maty antoka be raha raha zao vao hiverin-dalana aho fa alao to dia miroso amin'izay a, fa rehefa makany dia any moa, rehefa hoany dia any ihany e. Dia nale any tany amin'i Jesosy a, dia voatokana tao soamantsara tamin'ny heritaona promotion Herofinoana. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra n'izany ihany koa tena hoe io anarana promotion anao io entiko ampaherezana anao koa, io anarana promotion anao io na ataoko hoe voapandray fanasan'ny tompo ary ianao a, dia efa tadidio fa anaranao mandehandeha io, dia iny foana ny zavatra mitranga eny aminao. Raha misy olana mianjady aminao dia tadidio tsara fa ampitadiavan'i Jesosy hoe mety tsy navita asy ianao zay. Ohatra zany zao hoe misy olana be mianjady amiko dia ampatsiavan'i Jesosy hoe ay ero finoana zany, mila mitodika zany a, mila finoana. Dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany a. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Iza ny mino an'Andriamanitra eto aloha e? Mino fa mino daholo e? Ankehitriny dia hanolotra hira raha io a, ny mino ho antsika dia mangataka antsika hifantoka anatin'izany hira izany hoe ninina miseho, ninina mitranga, ninina zavatra midony eo amin'ny fiainantsika dia mino fotsiny ihany. Apetrao amin'Andriamanitra ny zava-drehetra fa tsisy tsy hainy atao a, ninina miseho, ninina mitranga, antsika tanora ny sehatra. Tsy mahina fa mitsangana manjary ohatrany hoe fantoka be mandinika any ianareo mitsangana dia izay miaraka. Yes.
tadindoza be azaho ety satria mandraona ny tsunami dia maninona aho matoky aho sambatra ny olona zay mialoka amin'ny Jehova. Andesika anolotra iray anareo indray zay eo ambany elatrao tsara ny mialoka amin'ny Jehova. Tompo, mbola mana ny tenanao ny fonay, mbola mana ny tenanao zay, ninninna miseho, ninninna mitranga, dia mana tenanao zay.
dia falomeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'i Jesosy tompo ao amintsika rehetrarehetra. Ijoroako vavolombelona eto moa dia fomba nitantanan'i Jesosy anahy sy nitondrany anaty eo amin'ny fiainako. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe mandalo izy izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapoko izy no maharitra mandrakizay. Za vao classe de 3e dia efa tratrana koma etilika, zany hoe dadanay mihitsy ny mpanamboatra toaka tamin'izany. Dia izay tsisy bety fa misotro zelany surtout rehefa fety. Dia ny tena mampimehala izy ao anatin'ny krismasy, ao anatin'ny paka, ao anatin'ireny zavatra maha-kristianina reny mihitsy, ao anatin'ireny izay no misotro toaka, ao anatin'ireny izay manao adalàna. Fa ny zavatra tsapako tamin'izany tombo avao ny andro faran'ny taona dia ny nisotro toaka, tena hoe nisotro toaka dia tratrana koma etilika, tsy haiko hoe naharitra firy heure izy tao fa tsy tadidiko. Sady hafa baraka tao anatin'izany no nitafenatr'olona. Dia za nanana capacité d'intelligence tena hoe tsy takatry ny saina fa tena ampanetretena, fa vokatry ny fisotroana toaka dia simba le izy. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe fantatra ozy izy fataro ozy izy fa tempolon'Andriamanitra ny tenanao. Tempolon'ny fanahy masina ka raha manimba ny tempolon'Andriamanitra ianao dia somban'Andriamanitra koa, dia zany nasimba izy. Fa taty aoriana natsangan'i Jesosy rehefa za moa nanomboka classe de seconde niditra mpivavaka voalohany. Dia tao anatin'iza classe de seconde nivavaka io za aloha voninahitra ho an'i Jesosy, fa rehefa niditra mpivavaka dia lasa tsy tiako azy le toaka, lasa tsy tiako azy. Tena hoe za hita aloha isaky izay manko le any ambanivohitra mibalina dia isaky tsy mahazo raha vao tsy mihinana kely dia tsy mahavita mandia, fa ianareo fa sary-kenatra kanosy dia tsy maintsy mihinana kely. Fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa nanafaka anahy tao anatin'izany izy. Izay no hisaritako ny sainao hoe tsisy tsara mihoatra ny fanompoana an'Andriamanitra. Tena za nahita fa faharatsiana, fa fahambaraka, tena hoe tsy haiko lazaina ny faharatsiana tamin'iza teo amin'izao tontolo izao. Nanao andreo karazana ditra, nareo mieritreritra hoe le kely ve dia mahavita an'izany, fa raha ny ratsy vitako, raha ny ratsy vitako, ny adalàna vitako, hatramina fitsangatsangana rehefa navita ihany na dia hoe sary tahotra na vehivavy ary efa tena nanao mihitsy fa tsy tsara ho azy fa fanombana fiainana. Fa tsapako hoe tao amin'i Jesosy rery ihany Jesosy rery ihany tao nanana fiadanana, nanana fiainana, na mandalo inona zavatra mitranga. Tsapako foana hoe eo ny tanan'i Jesosy manohana anahy. Dia nanomboka classe de seconde ho azy zany mivavaka. Dia rehefa niditra mivavaka amin'izay dia petraka nampivavaka anahy tamin'izany aloha le hitanareo fijoroana vavolombelona ohatrao no entinisy izay tatihana izay nitarika anao nda ozy izy vavaka isan-kalarobia dia nazoto be izay nahafantarako an'izany Jesosy izany voalohany le fijoroana vavolombelona. Dia tao anatin'izay nefa rehefa nandeha ny fotoana dia tena nirehitra ny ara-panahiko ary nanana etaeta tao anatin'izay. Fa rehefa hitany devolona etaetako dia nikasihany ny fianakaviako iray manontolo dia nanina ny raharahany aho hoe ianao tsy mahazo mivavaka an'izany fa tsika katolika azafady manonona le anaram-piangonana tsy mahazo mivoana amin'ny finoantsika izay ny teny azoko. Dia za moa tamin'izany mbola kely dia tsako tsy maintsy tsy te hianatra, za te hianatra ako dia nijanona aloha. Fa rehefa nanomboka afaka baka amin'izay izay tamin'izany mbola tsy nahalalany Jesosy fa ohatrany hoe nalalalala fotsiny. Dia lasa nanomboka teo amin'izay hanao medicine moa fianarana saika ataoko. Fa io ny premier saiko voalohany tsy tafiditra medicine tonga dia mibaty moral teo dia tao anatina tsy haiko hoe inona nahazo anahy angamba tao anatin'ilay izy. Dia nanomboka hoe nitodika tamin'i Jesosy. Fa ny zavatra mampime rehefa nitodika tamin'i Jesosy nanomboka teo niteteziko daholo izao fa anarana fiangonana izao, indrindra moa rehefa miteny hoe aty mahay an'izao zavatra namaiky anahy tao anatin'ilay izy dia mba hivahan'ilay olako atafiditra anahy amin'ilay medicine, mba hahatonga anao hoe ho lambony, mba hahatonga anao hoe tena hoe ho tafita zany. Satria nahita an'ilay fiainana ray aman-dreny, fiainana ohatr'izay dia hoe te hiotra be aza dia lasa nandeha nitetitety fiangonana. Tena Andriamanitra ny fiangonana voatetiko ngamba tsy voatanisa fa tena fa ny zavatra namaiky anahy tao anatin'izany hivahan'ilay olako fotsiny. Fa teto an'izay nanomboka ny tantara hozy Jesosy hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anao ny sisa. Izay ny zavatra tenenin'i Jesosy tao anatin'izany. Nefa rehefa nanomboka nanantona an'ilay fivavahana reny amin'izay za angataka vavaka naleoko amin'ilay olona, ozy ny teneniny hoe misy antso mitompo aminao rahalahy. Gaga inona nanomboka za moa zany efa hatrany am-pianarana lazain'ny ankizy indray rapasy tena mahazo petaka anarana ohatr'izany.
zany ny anarako tany am-pianarana na dia mbola tsy tena mivavaka raha zany ny anarako petaka anarana fa ohatrany hoe tsy nampaninana ala izy ohatrany hoe nafinaritra nandraira dia avy eo amin'izay rehefa nangataka vavaka teo amin'ilay ray aman-dreny dia izy misy antso ny tompo aminao dia ohatrany taitra za koa moa zany ohatrany te hanompo ihany aho zany te hanompo ihany ao a dia zao ny teneny hoe nametra tanana teo ambolohako izy hoe tsy ozy izy Jesosy aminao hoe tsy ianao izy no nifidy fa zano nifidy anao ka manendry anao mba handesy hamokatra mba hampahareta ny vokatra ao taitra sady nivavaka ao anahy izy dia avy eo ny teneny hoe zaho ny ray iverina tena tiany Jesosy ao ny aho ray iverina izaho dia nijova volombelona tamina mikasika ny fianarana izy dia ohatrany nanomboka velom-panantenana taty anatiko dia nanomboka teo nandray asa fanompona zay hoe intercesseur zany hoe mpitondram-bavaka dia rehefa niditra mpitondram-bavaka dia zareo miteny amin'ny teny tsy fantatra dia nanaonao foana koa nanao baraka teo Andriamanitra nidiran'ny fanahy ratsy amin'izay dia teo amin'izay nanomboka lalan'i Jesosy lalan'i Jesosy nahita ny taty anay tampoka dia nijereny masina izy manko efa mpiandro izy hafahafa be enao zany dia nijereny dao izy hoentina isana dia nanolo tena tany am-piangonana nesana tany dia be mifanatafiditra fa misaotra an' Jesosy fa nafahany nanomboka mivavaka amin'izay dia zao amin'izay ny nahazo anahy nanomboka nandroaka anahy amin'izay ny fianakaviana nanomboka nanarana tsy hoe nanary moa zany fa tena hoe menasian'ny fianakaviana nataon'ny fianakaviana tsinitsinina mirara mivavaka zany arararana fa teneniko anao fa mandohalika eo amin'i Jesosy ataovy mangina ao amin'ny vavan'ny liona fa teneniko anao ampanetretena fa vao miditra ny trano ao mangina ireo dia tao anatin'izany mandeha ny tena fanenjehana zaho koa moa tele katolika taloha dia miona amin'ilay namako toy zalahy nanaraka sipa indray ngambo laha ty lazaindralana zareo baraka indray hoe nanaraka sipa nefa za tena vehivavy raha atahorako tena mariny dia lazain'zareo manaraka vehivavy indray ho naleako taty am-piangonana fa tsy hitady an'i Jesosy fa hoy zay tsisy raraiko an'izany rangaha fa za hitady an'i Jesosy za hanompo an'i Jesosy rangaha teo amin'ny lafin'le fianarana indray dia ozy ny ao an-trano hoe very amin'ny avevo ela rangaha variana amin'ny aleloha ahy ela tena jerety ela natongotra koa raha tsy hanana an'lahy nomboka tady ny latsaka amin'izay Jesosy eo ny sento teo amin'izay nanomboka amin'ny fandroana tsy afaka miaraka mipetraka amin'lahy zay tsy afaka miaraka amin'lahy zay tsy mitovy ny finoantsika zao za moa mianatra ny aleako aty fa andray aman-dreniko any ambanivohitra dia niantso andro dadanay satria voarokako miala tao amin'ny fianakaviana zany tsy miaraka amin'izareo intsony dia niantso amin'ny dadanay any dia fasy vola fa tsy maintsy mody mibandy fa zaho mivoaroka fa teneniko anareo fa mandefa vola ity tsy haiko impiry dadanay ao anatin'ny telefony io le mpandefa vola ary rombotra mihitsy efa lasa le vola fa hoana lazainareo fa tsy lasa fa tsy mety tonga tao anaty compte io vola io satria Jesosy manomana lalana ho anahy nanokatra lalana ho ahy izy tao anatin'izany araha rehefa hoe nenjehana zany dia hoe ndeha hitady asa dia nitady asa tao anatin'izany fa tsy nahita aloha fa ny asa hitako dia hoe hitanareo miandry sambo raha ho ny Andriamanitra miandry tsy sa ho fa sao dia za indray ny lasa voendrasanao tsy sa dia tao anatin'izany nanao karazana entretien be dia be fa manjato ny angambany tsy haiko tsony fa tsy mety tafiditra ny asa mihitsy satria valim-bavaka azoko hoe miasa aloha fa tsy mbola mianatra dia tao anatin'izany le nitenen'ny fianakaviana hoe very amin'ny avevo zao variana amin'ny aleloha mekoaka lavy any am-piangonana foana fa za miteny aminao fa andana fotsiny lokatso ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anaraka anao sisa fa rehefa tao anatin'izany voninahitra ho an'i Jesosy fa nanokatra lalana ho ahy izy napetrany tamin'ny toeram-boninahitra zay tsy nieritreretiko tsy haiko tsy takatry ny saiko na entretien natao tao anatin'le asa ary ohatrany zavatra magaga ary za toa dia nitsotra maro za tsy manam-pahaizana fa baka mba diplômako fa aloha toa dia azava tsara fa niteneniko anareo fa voaray ny asa ary zany mbola asako ary efa andalan'ny fahaleovantenako manokana amin'izao fotoana izao satria Jesosy manao lalana Jesosy manao zavatra tsara ho antsika izy fa hitomako ny sainao fotsiny androany zao tontolo zao mandalo tsisy azo eteherana mety mandalo fa Jesosy tsy mba mandao anao zany Jesosy tsy manary anao zany ary ozy anao hoe mety sarotra be le lalovanao androany za misy fotoana tena sarotra lizy ary misy fotoana raha pastera mihitsy ary mampanantena anao apiko ianao zao fa rehefa tonga ao amin'ny atsirarahiny akoriny fa tiany Jesosy atao anatin'izany hoe hitodika amin'ny bebe kokoa fa androany ianao ninina olana eo aminao azararahina le olona fandana Jesosy tedavina fa rehefa hitanao Jesosy manokatra lalana ho anao izy manao zavatra tsy takatry ny sainao izy ary za mbola mino
fa Jesosy rehefa marina amin'ny teny foana efa misy zavatra nampananteniny Jesosy ana momba ny fianarako fa mino fa mbola tanteraka izy zany a dia mino fa nampahery anareo zany dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany amen. Zany rehetrarehetra zany manambara fa tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro, tsara ny tompo. Eny ary misy zavatra tsara, tsy hoe tsara marihana zany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany aloha nijoroako vavolombelona eto, fa reto zavatra telo reto apetrako any satria anisan'le hoe antony. Inona le antony raha mety dia aleo tsy misara-panambadiana raha mbola azo atao fa ny lera lahy teo ary aloha zany hoe lasa le dadany efa tsy fidiny. Dia raha mety rahalahy aleo tsy mandao adidy raha ohatra mampivoaka zanak'olona. Raha mety ranabavy raha mety ranabavy tsara ny tenanao, tsara dia aleo tsy manao an'le hoe tsara loatra ity fa aleo ho zarazaraiko fa olona ray ihany ve no hisitraka azy. Dia raha mety ihany koa dia aleo esorina amintsika ranabavy le hoe tafita tamin'ny fianarana dia hiteraka tsanambady fa hanao mère célibataire tsy tia ho fatipatoran'ny fanambadiana. Zay ihany ngamba ny tiako apetraka fa anisan'ny tena hoe nanimba zany zay zavatra izay. Dia inona moa no tiako atongavana amin'izay zavatra izay tsika kay zany rehefa ao anatin'le hoe misy le atao hoe fahaketrahana ara-tsaina le hoe dépression. Dia io tsy ny tanora ihany, tsy ny olon-dehibe ihany no mahazo an'io fa manomboka eo amin'ny fahazazana. Za zany ny tena navoana nanomboka teo amin'ny 15 taona koa dia nisy an'izay hoe fahaketrahana ara-tsaina izay satria tsy tatrano ray, tsy nitazainy dada zany fa ineny ihany nitaizana dia nitady zavatra hafa ny ankinan-doha dia tafaroboka tao anatin'ny rongony nanomboka 12 taona. Tseritsere any zaza fa manomboka 12 taona dia efa manomboka misy manandrana, 12 taona dia efa nifoka rongony. Dia niakatra le rongony sarosaromana amin'ny fofotsigara rehefa miditra ao an-trano, dia avy eo nosaromana tamin'ny toaka, dia nefarany lasa nisarosaromana tamin'ny filokana. Hoe mandeha makany iny, mandeha mampiady akoho iny, mandeha manao baolina iny. Le baolina lahady aloha zany tena tsy haiko hoe anisan'ny tena navoana koa satria lasa natakaloko an'iny le fivavahana. Dia izao le izy rehefa tena tafaroboka tao anatin'le hoe nanomboka 12 taona nitady zavatra iankinana. Dia misy moa le hoe jampy foka rongony moa zany dia petahana zay somary eloavana zay na aoriana zay. Ja ihany na ja, zao ja dia nandray any ja zay moa aminay nohanay taloha teo amin'ny toerana mifoka anazy dia hoe ja blesse ja mita. Dia dreadlocks angamba le hoe kopy rastaman le lava volo dia anisan'ny tena hoe namatitra ny tena ihany koa zany 12 taona angarangidiny zany. 12 taona angarangidiny ary tena hoe adiny tanteraka ny anarana satria nahoana lasa le anara-petaka no niantsonany tena hoe rasta ry tsalo maditra satria moa fiandrasapatin'olona sy ny iny izy ity sy ny balinan'olona dia tena hoe tsisy iainana mihitsy fa parain'ny andro. Dia za moa tsy mandihy tsy mihira paty fa mifoka rongony parain'ny andro ny ataoko dia lasa mipetraka le hoe tsalo maditra adiny tanteraka ny anaranao. Dia le hoe bedo inona moa zany bedo zany le bedo rongony le bedo satria ny tena nivarosana azy. Dia ny olona zany vao mahita anahy eny an-tanàna dia ohatry ny hoe le ravina fito mandehandeha tena hoe niaina tao anatin'ny faharatsiana. Dia zay ny zava-mahadomelona. Dia ny anankiray ny loka ny fampidiana kola, ny casino amin'ny alina mandeha manaranaraka patron eny. Zay moa le fiteny hoe manaraka patron, ny casino amin'ny alina anisan'ny ankinan-doha koa sy ny tatavam-bola ny loka. Dia ny anankiray koa ny ao anaty rehefa ao anatin'ny alina moa dia misy izay le hoe tiako rakizy, tiako ry tanora, mba tena tiako hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta mba evitentsika le hoe soirée pyjama. Anisan'ny tena hoe manimba ny tanora ihany koa satria zany arivo amin'ny alina zany hoe anaty boaty zany hoe soirée pyjama zany hoe casino zany hoe fiainana amin'ny alina mihitsy zany dia tsy laozana fifampitifirana, tsy laozana tsindronantsy
ary tsy laozana fifampisaviana eo amin'ny samy tanora zany zavatra zany dia eo ihany koa ny fanolanana moa ny tanora mahery eritreritra dia mety ahazo atsika tanora zany ao anatin'le hoe Antananarivo amin'ny alina zany zavatra zany ary mety asimba atsika. Dia inona koa ny zavatra anankiray ny arivo amin'ny alina dia ny anankiray koa tao anatin'le hoe fivarotana zava-mahadomelona dia tsy maintsy tafiditra tao anatin'le hoe reseleur ndray zany coqueleur, dealer, fivarotana zava-mahadomelona ny reseleur. Inona le reseleur? Mpandray alatra satria raha zaho mivarotra ka tsy manana midy ny tanora anankiray tonga eo amiko dia mety hoe angalariny avany ny peratra ny mama, ny peratra mariazy, rojo, zavatra ao an-trano dia atakaloko zava-mahadomelona nefa ny sarany ambany dia ambany. Atakalo an'iny zany no le filana rehefa tena hoe voafatotra izay ny tanora anankiray. Fa zao reto rehefa nivavaka ao anahy bebe sy neny satria ireo zany nitaizana. Nivavaka ao anahy bebe sy neny tao anatin'ny 12 taona. Tao anatin'ny 12 taona dia tsy kivy izy na hoe vao mainka ary niakatra ny ditrako. Tsy nataony nakivy anazy zany le hoe vao mainka tiany anaditra satria tamin'izany moa ny anahy dia eo neny dia eo zany manamboatra ny entana midiko hoe reto neny dia neny moa zany efa nanana an'izay sainy izay mihitsy hoe saranga mivavaka fa tsy maintsy miovy. Dia tamin'ireny confinement ireny arany izy moa miteny mihitsy hoe mamay bebe zao ny tanàna fa milamindamina ary zanako, zany hoe tsy ataony makasika anazy zany le zavatra namatotra anahy. Dia nisy fotoana ary moa mivavaka bebe naherihery mihitsy satria izay sy le dada farana iny somary tsy hoe somary fa tena voafatotra. Naherihery le vavaka bebe hoe alay voano izy izy. Alay voano Jesosy izy ny teniny rehefa tsy hainao ny manova anazy rehefa tsy hovainao fa mampahory anahy loatra ary tena henoko nefa izay vavaka izay vavaka bebe tamin'ny alina ohatrany hoe mbola ao anatin'le mampisava an'le toaka azy tsoko any naheno an'izay. Dia tena taitra mihitsy hoe ay ve ohatra zany ny fomba finoan'ny kristianina satria za rehefa nandray an'izay nisy zavatra be dia be nitsofoka tao anatiko dia tsy nino an'Andriamanitra ary tsy nino an' Jesosy fa tena hoe izay le hoe ja, bless, jed, lox be dia be ny zavatra hoe nitopona tao anatin'izay hoe fanarahan-dian'ny Satana sy hoe fivarotana fanahin'olona. Fivarotana fanahin'olona manko zany le hoe zava-mahadomelona sy ny loka sy ny sisany. Dia rehefa nandray an'i Jesosy amin'izay ny fomba nandraisany nakan'i Jesosy anahy dia ohatrany hoe leo be ao Jesosy varotra zava-mahadomelona mitaintaina lava fa ohatrany leo be. Dia ozy Jesosy andana ary manao polisy dia ahoana indray ary tia mivoaka ny concours tamin'ny télé. Dia mety amiko tia zavatra tena le mifangarika be amin'le zavatra ny zavatra niainako tsy tokony hanao an'izany mihitsy fa ohatrany nanaitra anahy dia natao ny concours dia rehefa tena nanao fa dia arak'izay teny ray aman-dreny izay dia rehefa tao anatin'le concours mivavaka fa mbola tsy nandray an'i Jesosy hoe miditra aty am-piangonana mivavaka. Dia andeha iresy tamin'izay rehefa tao amin'ny BC dia nitapahana le volo rasta satria ohatrany mamenatra be hoe zavy andeha anatevin-dahara anatiny nefa tia mihitsy le nydadavinay angamba ozatra zareo satria tao anatin'izay fotoan'izay moa ny tena tsy lozany hoe voatazona any sy hoe ohatran'izay. Ie, nandray rasta. Ie. Dia rehefa nitapahana le volo dia mora kokoa tamin'i Jesosy teo ampiandrasana ny valona concours tamin'izay lasa nisy olana be amin'le maha hoe reseleur. Le reseleur zany le mividy halatra fa efa tsy tao anatin'le hoe aferako taloha tsony le izy. Le zavatra nalaiko eny nisy moa zany ny halatra tsy afenina. Tsy tao anatin'le zavatra nalaiko sy le zavatra nividividiko tsony le izy fa nividy fa ohatrany hoe nanontany an'le namako mety tsy milamina ve ty fa hovidiko dia izy moa namitaka tamin'izay hoe milamina reto zavatra reto le zavatra halatra namidiko tao anaty Facebook tamin'izay. Dia teo ny tena nakany Jesosy anahy satria miandry valona concours ianao ifampitadavana. Ianao anatevin-dalana andry zareo nefa ifampitadavandry zareo. Dia ahoana ary zany? Dia ny tena moa nafatapatatr'olona tao anatin'le hoe filokana fidirana casino amin'ny alina sy ny tany anatina hoe adinakola. Dia nanontany ahoana rahalahy, ahoana ry zoky, ahoana ry grand raha hoe zao ny inculpation koa fa tsy nataoko nefany fa na misy zavatra nividiko ao anatin'ireo zany hoe nipublieko tao anaty Facebook. Dia niteny izy moa tamin'izany moa ny tena naniry tao anatin'ny ditra hoe za raha mba te higadra eo amin'ny heritaona sy roa taona eo mba hoe gradiko zany hoe za marina za
fa rehefa tokony tokoa folo taona hono ny sazy a miandry anara ohatra ka raha ohatra ka mipoky zavatra io dia teo amin'izay le tena hoe mipokopopoko tany amin'i Jesosy hoe tena zaranga hiverina mitady an'i Jesosy amin'izay satria reo olona lehibe fatako ireo zany a tsy mavany olako misy olona ambonimbony amin'ny fanjakana izy fa tsy mavany olako ireo fa rehefa tena tao amin'i Jesosy amin'izay rehefa nitodika tao amin'i Jesosy amin'izay dia na le olona nitady anarany tsy niodioditsony tsy niodioditsony ireo olona ireo satria tsy hoe Jesosy hoe miaro anao amin'ny ratsy fa rehefa efa nanaiky anazy ianao dia maninona izy ity dia arovany tsisy niodioditsony dia teo nanomboka nandray an'i Jesosy ianao ny avoka ambonin'ny avoka ianao no lehibe ambonin'ny lehibe dia niverina niditra am-piangonana dia hatramin'izay nandraisako an'i Jesosy roa taona zay nandraisako an'i Jesosy tsy niverin-dalana satria tsara Jesosy ary hitako hoe tena matsiro zareo amin'ile fomba fitenin'ny tanora matsiro zareo ao amin'i Jesosy ary tsy mamono antoka matsiro zareo amin'ilay miaraka amin'i Jesosy fa tia nefa ny zavatra anankiray be dia be ny relationko dia rehefa heritaona nandraisana an'i Jesosy dia nifanena tamin'ilay relationko amin'izay zany anisany hoe mpamatsy zava-mahadomelona anahy dia io ranamana anankiray io tsy ny Andriamanitsika ny Andriamanitra tompony fa izy misy moara ao an-tranony misy karazana zavatra be dia be ao an-tranony dia mahay atao hoe fahagagana avy amin'ny devoly zany io raha ohatra ka mitondra orongony ray kitapo izay ka tratramin'ny polisy dia mivadika iny izy ity mivadika gazety mivadika vorovoro-dambany ao anatin'io fa rehefa heritaona nandray an'i Jesosy dia nanantona anahy izy dia rehefa tonga tao amiko izy dia ozy izy hoe alafy tsy mahamanina tsony dia tsy mahamanina tsony tena tsy mahamanina eny hita amin'ny endrika alahy aloha fa lasa fotsifotsy izy izy fa raha nirivotra iainany lahy maraina parivandro zay natonga le hoe bedoa sy le hoe endrika ratsy tamin'ny fiarahamonina hoe tsalo kely tery ve mazaka mifoka parivandro dia zay tsy azaka dia zay le natonga anazy nanontany anao hoe tsy mahamanina tsony ve dia tsy mahamanina tsony aho nefa izy mahay an'izay teneniko anareo zao hoe mamadika ny zava-mahadomelona ho lasa gazety rehefa tratra zay sy ny sisa fa tonga dia ozy ranamany io tamin'izay hoe mahery zany zanahary ny lisany zany mahery ozy izy zany zanahary ny lisany zany nanala ny lahy tao anatin'le hoe nanapaka n'le volo tsy manana mifoka tsony tsy manembonembona tsony zany hoe Jesositsika zany mahery ny Jesositsika mahery ny Andriamanitsika mahery ny Andriamanitsika zany rehetrarehetra zany dia voninahitra ao an'Andriamanitra ihany dia nisy tenin'Andriamanitra niraisiko any moa ao amin'ny Jaonina voalohany toko fahefatra andininy fahefatra fa ianao raha manana olana tsy voatery hoe zava-mahadomelona ihany androany fa mety misy zavatra dia entinao eo amin'i Jesosy ela be ilay valim-bavaka ozy izy ianao matoki ianao fa ho avy valim-bavaka io ho avy aminao io fa neny angera 12 taona ny vavahana makasika anahy tsy hoe tonga dia niova avy hatrany tsy hoe kivy izy fa sady namboariny neny teo anatrehan'izay namboariny bebe teo anatrehan'izay Jaonina voalohany toko fahefatra ny andininy fahefatra ovakiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ozy izy ary efa naresy ireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Depression ianao dia lasa mitsaka tamin'ilay fifohana rogono inona zany zavatra tsapan'ny olona mahatonga le olona tafaraikitra atao anatin'ilay rogono rehefa mifoka an'izy ve dia manitsidina sa raha teo amin'ny tenako moa zany dia nisy ilay zavatra hoe zay moa ilay tenen'ny paster Mur normal raha mahatsapa tsy ampy fitiavana sy tsy ampy fifampiresadresahana dia zay zany aloha ilay olana tsy ampy fitiavana tsy ampy ariroza zareo jerobamelona zay teo dia zay zany dia mahatonga le hoe eo ihany aloha le sady mianaritsika hoe ny problème andray aman-dreny ahilony foana hoe le zaza maditra fa le zaza tsy maditraditra ho azy amin'izao raha tsy misy ampy hafa-ty amintsika mihitsy dia zay zany hoe tsy fampipitiavana no mahatonga an'izay zavatra ohatran'izay nara zao zany ko kely mbola 1 taona
tena tsy ambolo tsy fampipitiavana ndraindray vokatra le mandeha foana ndraindray lasa hita hoany quartier mihitsy tena asa gaga ianao lasa mahiteny ratsy kely le zaza efa taiza ary naizany an'izany efa datany ary tsy mahay an'izany sony lasa le zanany de tsy fihinana hoe tsy hoe eny fotsiny zany le dada sy eny ao an-trano fa mihina manome fitiavana le zanany mazava-tsika ray aman-dreny aloha zay zay ray aman-dreny togetra tsy ampy zany le hoe eny fotsiny dada sy eny fa mihina manao conversation andona foko mihitsy nampaherezana rahamaro hoe usation pasteur ararô de mbola azonao trotrona fa ho avy ny andro tsy hotrotrona tsony fa lehibe de ho tsarovana hoe ndry le zaza mitsotroka tambola kely tia tsy azo trotrotrona intsony de tonga atao an-trano zay mba de trotrokony zany okona mbola natoryaratamin'ny any satria nahatsara hoe tena ilaina lay mitrotro sy le misafosafo le zaza ka le tsy fampipitiavana zany lasa meflara mihitsy hatrany ino fifoana zava-mahadomelona iralahy ito tsy haiko na metiny telefôna fa metiny tany aminay telefôna misy ale sary izy tena mbola rastavy mihitsy izy tena rasta mihitsy zany tena hoe fikarogony arak'izay tenan'izay vera mihitsy efa tena levibahatra am'le mihitsiny de zay ny isana nasazo manokana koa teto androany hoe tena ijono am'le tanora mihitsy anao raha lasa rahavavy eritretrarehetra isy hafa koa le sarivavy le vehivavy tsy matetika izy androany tsy hoe le zany kely hoe sary tambola kely izy tena anao visite vehivavy tena mieritreritra ny vehivavy mihitsy fa rehefa nandrain'i Jesosy de lasa de latampo izy vogaga kely zany namba tsy vehivavy rehefa nandrain'i Jesosy zava-misy fa le tsy fampipitiavana dina koa mahatonga le hitanora mifokarogony tsy fampipitiavana dia le ray aman-dreny miady lava ray aman-dreny miady lava koa miady lava mifamaly lava dia alohan'le tanora zay moa zany tamin'izany hoe mivarotra dia ianao moa mpivarotra dia mamory tanora be dia be ianao miara mifoka aminao io satria misy tsy matakatra misy tsy manam-bola dia za mpivarotra dia zany efa tsy maintsy hifoka dia atao ahoana moa ny hijery anazy tsy hifoka eo fa dia manodina koa manome dia lasa zany hoe nafokarogony koa zany dia mba antra ihany koa aotaona andrizay moa le hoe voninahitry ifanomezana ao izy ry zareo tao anatin'le zavatra fa rongony ifanomezana dia zay le tenan'ny paster zay moa hoe rehefa misy le tsy fahampiana dia mitady zavatra ekinan-doha dia rehefa ao anatin'ny zava-mahadomelona ny tanora anankiray na toaka na paraka na sigara na rongony miakatra any amin'ny droguture misy an'le atao hoe cookies biscuit izy io dia misy an'le atao hoe cristal amphétamine hatramin'ny piqûre rehefa tafiditra ao anatin'izay zany ny tanora anankiray ka hoe mandray an'io zavatra io dia misaraka aminao amin'izay mifanama olona anao eo moa le tenen'ny zareo hoe mitongizina le eo fotsiny ohatrany tsy hay hoe maninona fa rehefa ao anatin'iny ny tanora anankiray dia ohatrany hoe miresaka amin'ny feo amin'ny fieritseretana izy zany hoe lasa ianao sy ny feo amin'ny fieritseretanao zany no mifampahery eo mifampiresaka eo mitady zavatra makahery teny eo zay le hoe mitongizina lazain'ny olona le tsy mahafantatra rehefa hoe tafiditra ao anatin'le hoe zava-mahadomelona fa zany zavatra rehetrarehetra zany ry tanora namako manontany any tao anatin'le anao le mifokarongony ve ianao moa niteniteny hoe rasta le rasta aloha ve tsy mavesatra be ny loha dia rehefa nitapahana le rasta dia lasa tsy hoe maivandoha koa rehefa lasa manahoana le rasta koa ve tsy tena makararin-doha be ve reny lava volo be reny ny rasta moa zany dia zay le hoe misy fanahy tafiditra ao anatinao e fa maninona ny mahatonga ny hoe rehefa matetika rehefa mifokarongony dia tsy maintsy hoe misy ifandraisany ve sa hoe mba fijeriny fotsiny koa zany zafady ny olona zany ao anatin'le hoe tontolo rastafarina sola aloha ary ka miondana an'izay hoe rastafarina nizay an-ja dia afaka ja zay le hoe jablese ja no mitahanay tamin'izany dia teny anahy moa zany teo amin'ny fahavalo taona mifohako anazy teo valo taona nandray anazy dia nanany tena valo taona no mifohana any eo nanomboka 12 taona zany nandray anazy dia 20 taona zany amin'izany dia hoe andeha anangana tsangam-bato zay moa ny devoly zany anangana tsangam-bato dia le voly rastany natsangana voly tsotra be ty fa asiana karazana produit nandaniana vola mihitsy makany an-dranomasina dia tsy sasana ny loha fa amin'izay ho ny lasangita le volo dia nanangana an'izay hoe voly rasta zay maro moa ny hoe namana hoe nisy trambera tao anatin'ny lohany tamin'le rasta fa tsy nampiovanaly izy ny teniny tao an-trano nalefa n'olona mihitsy ireny fa ohatr'izay fa nisy trano be tao anatin'ny lohany dia nandavaka tany amin'ny atodohany tany
fa tsy niala satria mbola mifikitra tam'le atao hoe jaza mbola nakamamiko de zay moa no mahakasika an'iny mavesatra zay moa mahatonga le hoe miaingainga rehefa mandeha de manao ohatran'izao satria mavesatra le volo iny de tamin'ny ala le anano ny solaina de ohatrany hoe mitraka ohatr'izao foana satria ohatrany mbola iainiko mitambesatra teo ambony lohako teo le mahatonga Zama tsy nanandrana fotsiny ndray mandeha de zay le teneniko hoe arabe lazaiko fa rano lasa nanao ohatran'izao hoe rano be koa zany de tsy nanandrana tsony tena mampalasadala le izy ty irongony ty fa za kosa tsy akro be fa ndray mandeha sa indroa occasionnel fa ny anao kosa zany efa tena 20 taona tao anatiny za ohatra miteny hoe ianao ve zany zao fa normal tsara hoe resaka satria 20 taona zany de rehefa nitapahana izy de lasa ny maivana fa ny tena anisany zavatra nahavariana tamin'le teninao hoe mba naniry ao izy ianao mba ho gadra zay le teny zany hoe ny olona koa zany rehefa tafiditra ao anatin'le maizina de neveriny hoe zany zavatra tena lasana zavatra ratsy ary everiny fa tena tsara naniry am'le grady zany hoe rehefa gadra zany de hoe tena zay mibe grady indrindra ohatry hoe lasa zesta zany le izy tao anatin'le izy de zay fa mamaraparanao zay milohan'zany hoe ahoana tsara le tena nahafahanao nanaovana asa ve nao resy lahatra ve de natsanona nydorana fotsiny ve le rongony satria mino aho fa misy peno radio misy peno tena zay mihitsy no andrasany tena mifoka izy tsy fantarantsika koa re am'reto mpijerijey reto re aloha tsy azanona tsara ohatra fa misy miandry an'izay eo inona le nataonao tena nahafaka anao tao anatin'le izy ny tena nahafaka anazy zany de zay hoe nentina tamin'ny saina le izy hoe zakako rangaty de itsoako za ihany nitondra ny tenako niditra tao amin'le izy de noentiko tamin'ny saina ihany koa hoe hiala fa mipetraka eo am'izay le amin'ny pastera hoe nanomboka anesana zay aloha ray tsara be zay misy teny tonga de sady misy taona mantsy tsy azon'le olona le izy aloha raha tsy azavaina ara-tsoratra masina misy teny ao amin'ny baiboly hoe miova amin'ny fanavozana ny saina de sady mianaritsika zany fa tsy hoe miha fijorona vavolombelona fotsiny ho an'zay hoe mbola mifokana hoe mananjanaka zany hoe le saina aloha zany satria ny terrain de combat mantsy ry tanora de ao amin'ny saina miady ao amin'ny saina ao daholo na ny devoly na andriamanitra miteny azangalariny io ny devoly mandeha alaive letsy miady eo amin'izay izy anankiroa de izy omenao vana no mandresy rehefa nieno anao zany ny feon'ny satana de izy no nandresy de le resante hoe miainga koa zany amin'ny fiovatsaina fahalalana hoe tena tsy mety tsony zao rangaha le zanakadala rehefa nanomboka ninana any kisoa de nahatsiary hoe miverina ny saina zay le mody ny saina zay zany ny zavatra endrasana hoe mody ny saina ny mampody ny sainy olona tsy moralina be fotsiny tsy tabataba fa tena na tenin'Andriamanitra na fitiavana na fitondranam-bavaka Andriamanitra zany no mahay manala an'le fisaliboana ny saina aloha tsy tonga de hoe niova ho azy le olona aloha fa ny saina nahatsiaro izy hoe ary za zany ohatra ny tsy mety ataoko ty zay fahatongavan-tsaina ny olo zay tsy tonga ho azy raha tsy misy olona na mitondram-bavaka na manao distance na Andriamanitra efa hikasika an'le olona manokana mihitsy mazava aminareo aloha viatra hoe zany hoe ino no endrasana aloha tsy tonga zany de afaka fotsiny le olona fa raha tsy misy an'izay hoe saina ihany za ranga niditra tamin'ity za koa ranga andeha hiala amin'ity tsy normal zany le hoe sa pastera te hiala nefa ohatra ny tena tsy tavavoaka mihitsy fa le saiko mihitsy koa ny ohatra an'zay de raha vao zay ny ataonao de tsy afaka mihitsy ianao fa le sainao mihitsy aloha mila resy lahatra hoe non ampy zay tena ohatra ny tsy mety amiko tsony ty fijangajangany ty saina aloha zay ao zany le terrain de combat de manomboka mampandresy ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ianao marina fa mbola mety tsy de nalalan'i Jesosy izy fa le mazava nanomboka miasa ao anatiny manao hoe tsy mety tsony io de resy lahatra izy noho zany le fiovaty-saina aloha zay le miova amin'ny fanavozana ny saina de le saina ny manao hoe andeha hiverina hiala ao anatiny izy zay le to be back mibebaka miverina zay le miverina any amin'ray hiverina amin'ny toetrako taloha zay tsy ohatry zao taloha tsy ohatry zao tsy rasta ohatry zao tsy mpifokarongony ohatran'izao tsy mety amiko tsony zao raha tafiditra tato saiko koa niditra teto za ihany miala eto fanapaha-kevitra zany aloha ny ilaina rehefa hiala amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy nina hoe ny ilaina fa tsy hoe za te hiala pastera te hiala mba esao fa alefasy hovadiny ka io nge tena tsy foko mihitsy aloha ty rongony ty nge ty tsy foko mihitsy tsisy an'zany raha mbola tsy fonao io
tsy aza miasa amin'ny olona mbola tsy mahafoy eny mihitsy raha mbola izy zay manao hoe ka tsy foko ane le sampy ato hoe tsy foko ane le ody ato de alao mihitsy izy aloha eo mihitsy aloha fa ny ataonao de mitorony filazantsara fotsiny aloha mampafantanao tsy mety zany hoe ny filazantsara zany le baiboly zany de tahaka ny hoe fitaratra lefa eo aminy ohatran'izao hoe ampijerenao fitaratra izy tsy morale anao ny ilaina fa hitanao jerengenao amin'io hoe de rehefa mijery izy mety hoe rasta be za zany misy maingoka any anaty lohako hoe de zay izy resy lahatra izy ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra zany de fitaratra ahafahan'ny olona mijery ny tenany hoe ohatrany tsy mety marina ny ataoko raha oharina amin'ilay tenin'Andriamanitra ny anjara mitory zany ao anaty zay tia ny atao hoe asan'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araky ny Jaona de hoe manao zay inonany Jesosy tsy le fampandrona akory tsika maika be foana hampandrolona maika be foana napakaozina tsy hoe zay akory tsy hoe tsy ilaina fa zany asa tiarina ny farisendahatra resy lahatra aloha le olona de manapa-kevitra hoe non tsy mety amiko tsony zao raha vao tsy miainga amin'izay ny olona de tsy afaka za mihitsiny le nresahako taminareo hoe iala sigara le rahalahy teo mahazo de nitenena hoe ka zany pastera tsy fidino anangy ka zao aiza koa rahalahy misy tsy fidiny anao zany io raha misy sigara ahoana ny fampakaranao sigara de le niteneko hoe nakarina le sigara de iza ho azao napiakatra le sigara tany ambavanao izy za ihany iza le manao hoe iza le manao iny de volo ve nanao an'iny iza nanao an'iny za ihany iza manala nantoka koatra zay dikan'izany raha hiala amin'io zany ianao de ny sainao mihitsy manao hoe za tsy ampiakatra sigara ny ambavako tsony mazava aminareo hoe zay za tonga de le fare fa tsy ampy zay le resana hoe raha zay fotsiny no ataonao de tsy afaka ianao zay satria le tenin'le rahalahy teo rahalahy Michel voanitarika teo hoe tsy hoe miala ianao fa le izy mihitsy mila miala ao aminao mazava aminareo hoe zay tsy hoe za hiala ao fa le izy mila alana ao anatinao zay mahatonga ny hoe délivrance am'izay mazava amintsika zay zay zany hoe ny ataon'ny ray aman-dreny mananjanaka zay mbola mifokana amin'ny loka de maneho azy le fitaratra tiako ny ianao zanako hoe le fitiavana manarina fahotana hitanao tena ianao nge tiany Jesosy tianao afahany ianao tsy ohatra zao ianao taloha fa tena ianao zao olona mba natavitavy kely taloha ohatra zana mety olona ohatran'izao mba intelligent ozy izy le zandry kely teo zay intelligent taloha fa rehefa nisy an'izay de lasa potika le izy fa rehefa tsapany am'izay mariny zany mody ny saina ny tanjona zany zay atonga an'le olona aninona mody ny saina anjarany toroteny manao an'izay toy andray toyany rehefa hoe nanapa-kevitra ohatr'izay hoe hiala satria efa nyteoko moa le hoe nahitan'le hoe Jesosy nanavitra natao anatin'le problème ako zay de niditra am-piangonana am'izay teto tapabolana maninditra maraim-bavao tsy miala miditra am'sivy tsy miala miditra ohatrany hoe tonga de tazaina tato zany nandritra ny tapabolana maraim-bavao parivany andro ivavaka teto am'izay de ny FPVM neny SPB FPVM de nantany aloha tamin'ny alohan'ny novako aloha de nantany hoe ahoana moa aiza moa le fiangonatsika de hoe any Antananandrano fa tsy tadidiko le Antananandrano fa tany Andavamamba ny nandeha satria any koa misy FPVM zany hoe tany koa moa le toerana tena napaditrana any izy fotoana de nitoyany am'izay rehefa hoe nandeha tety foana tapabolana maninditra de niditra am'le hoe sana am'izay zany hoe tsy ampamanina le zava-mahadomelona tsony zany de nampianarina manamasina rahan Jesosy ny rahan Jesosy koa tena anisany nampianarina rehefa resy lahatra indray ny olona ray miova amin'ny fanavaozana ny saina de ny atao hoe ampianarina tafiditra anatin'le dinidinika ny tena asany dinidinika nge tsy ampanao hoe firy taona ianao iza ny dadanao fiataiza ianao iza ny fizakana tsy fanaovana polisy ndalitra ny dinidinika ary mpiandry matetika nge sorena ny olona hoe fa ataoninona daholo ery ny anarako de ataoninona fa ny tena tanjonao anatin'ny dinika de ampafantatra ny Jesosy Kristy ampianatra anazy ny lala ny fahamarinana zany hoe ny asa fanafahana de tsy maintsy aloavana dinika fampaherezana ananany tsara n'le bagazy hoe tena marina zany efa resy lahatra izy aloha satria na eniteniteny tapa-kevitra izy rehefa tapa-kevitra izy de amenao am'izay hoe reto nge ny antony alanao am'izay tia ny sigara atao anatin'ny baiboly tia ny toka tia ny rongony reto manambara fa tsy mety io zay zany le nampianarina ozy izy mianatra aloha dikan'izany ny fianarana soratra masina koa de important be ao anatin'ny fanafahana ringana ny oloko noho ny tsy fahafat eritreretinareo misy mpiandry ary
mbola manontany ihany manao hoe mety ve pastera ny mitona entana andro talata ohatra. Azonao mpanompon'Andriamanitra manontany an'izany. Dikan'izany tsy hoe akory diso izy fa tsy ampy ny fahalalana hoe fa ina moa mahatonga anao amin'ny tena izany fa angano talata moa tsy hoe grobaka. Azonareo dikan'izany misy tsy fahampiana fahalalana tsy mametsiny ianao rehefa ohatr'izany fa za koa raha mety misy zavatra mbola misy mpanompon'Andriamanitra mpiandra tsy mahalala hoe atao aiza ny tavonjaza pastera rehefa teraka ny zanakay. Ianao fe mpiandra de atao inona zany le tavonjaza mba tsy teniny endaso ve sa ho atao atony ve sa ho atao inona zany fa le izy tonga de arina azavainao. Dikan'izany matetika tsika koa mieritreritra fa efa mirosy nefa tsy ampy bagazy. De zay mahatonga ny le fianarana zava-dehibe mianatra izy. Za tamina raromafy tsy esina lanira taon'ny foa tsy tonga mpianatra de nametra tanana hoe miala ny devoly eo aminatiny José fa mipetraha ianao izy de ampianariko anao iza Jesosy. Zay le nahasorena anteneniko hoe reto koa raha za efa marary mbola peresaka be any izy Jesosy teraka atao tranonao mbe nga tsy fantatra inga zany fantatra inga Maria fantatra ihany ino zany fa kaya le sainy satria ny problème amin'ny olona mitady an Jesosy ny tena marina de tsy Jesosy de diavin'io fa le fanasitranana sy le fanomezana ny aminy. Mahatonga ny olona maiky rehefa manaradia ny tompo tsy ny tompo io de diavin'io fa le fahagagana. De matetika ny olona mpitady fahagagana mora reraka satria rehefa tsy azony le diaviny de veriny hoe tsisy le Jesosy na tsy mamonjy Jesosy. Mazava amintsika zay de zay no ampianarina azy hoe raha maketo za nantaniny mpiandry an'za misy vao ny tonga atao hoe izy moa ny tediavinao eto de niteneniko moa le rahalahy zay tadidiko mihitsy hoe Roger eo any tediaviko eto de ozy le rahalahy hoe anka de taitra be fa iza ary zany le tediaviko eto zany na zako ary iza hoa le tediavina meriny indroa iza ny tediavinao eto ka tsy hitako ako nareo zao ny tediaviko eto amintanareo te manantona mpiandry de nareo ny tediaviko eto de mbola nantany fanteliny iza hoa ny tediaviny Josy eto de tsy hitako tsony zay ny teny fa tonga de le mpiandry nareo atao ve Jesosy ny rahalahy de diaviko eto zay mihitsy ny teneko hoe Jesosy ny rahalahy de tena hitady mihitsy hoe saony ka za tena tsy nahy izay bispa misy tamin'ny fivavahana tena tsy nalala Jesosy ny de atao hoe Jesosy eny ary Jesosy ny de diaviko eto. Hitanao kay ny olona koa na manantona mpanompon'Andriamanitra ndraindray tsy mahalala hoe Jesosy ny tena de diavina fa tsy pasteur. Mazava amintsika zay de mila ampahafantarina anazy koa zany de ampahafantara azy koa Jesosy koa ny tena manasitrana anao Jesosy koa ny tena manafaka anao. Zay ao anatin'ilay fampianarana. Pasteur dada nampianatra mihitsy hoe rehefa manasitrana na misy manangana maty de teny mihitsy tsy za zany fa ianao Jesosy tsy za may fa ianao Jesosy tsy mahay an'izany za sy dokotera. Tafiditra ao anatin'ilay fampianarana an'le marary zany. Tafiditra ao anatin'ny fampianarana marary koa rehefa raisina mpifokarongony surtout ka hoe ampianaro izy anohatra an'le devoly ao aminy. Ampianarina izy aninona hoe nareo ve mila mandray noty ingenareo amin'izany zavatra resahako zany voalohany rehefa resy lahatra izy faharoa ampianaro izy tafiditra ao anatin'ny fampianarana ny hoe manao divorce amin'io anao satria ozy izy ny teniny hoe alana le zavatra atao anatiko zay le délivreny. Reo anaty reo tsy tafiditra atao raha tsy izy napiditra azy tao. Dikan'izany izy mihitsy ny tenena hoe zao ianao de miteny hoe za tsy mila anareo tsony re devolony toka sy miparaky sy rongony izy mihitsy no anao an'izany fa reraka fotsiny anao mandroaka miala de mietsika le devoly de anao mongomongosan'le devoly le anao mandroaka izy le izy tompony ary tsy mandroaka an'le izy akory miandry fotsiny mafaly ary izy mamelimely le mpiandry hoe ary mafy be za zany vitako daholo le mpiandry ianao mijaly fotsiny fa teneno izy hoe ianao mila manao divorce. Inona le ataon'le izy hoe faharoa izy koa tenena hoe mandroaka koa ianao rehefa mandroaka amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devolongony ianao koa manao hoe miala ao anatiko koa nareo fa za tsy mila nareo tsony. Raha teo afaka ny olona ray de tsy mpiandry ny mandroaka ny devoly ao anatiny fa izy mihitsy manao hoe miala tao anatiko nareo fa za tsy mila nareo tsony. Aingana be ny fahafahana raha vao ny olona ny mandroaka devoly ao anatiny tahaka ny hoe napiditra alika ao an-trano ianao tsy ny vahiny any ivelany nasainao mandroaka ny alika ao an-tranonao fa ianao mihitsy no mandroaka azy voaka tany satria ianao napiditra azy. Zay le zavatra ilaina be ao anatin'le fianarana de ampianarina izy manao hoe hitanao ny soratra masina manao hoe manoherany devoly de andositra izy de misy nandray manao hoe ka le izy nge tsy resiko non teneny resy io fa tsy atao an'izany hoe tsy resy zany. Tena ampianarina mihitsy ny sainy volavolaina manao hoe resy io resiko amin'ny anaran'i Jesosy resiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona mantsy mietrehitra hoe mafy be ny devoly ny tena marina ny devoly tena zavatra tsy ampitsofon'i Jesosy zany fa ny sainao no mangeza be an'le devoly. Rehefa ny sainao manao hoe ngeza ny devoly de ngeza izy zay tongava aminao arak'izay inona raha vao mitena anao tsy afaka amin'ity godoloko ty na ty goloasy ty na ty zigary de tsy afaka ianao zay fa raha vao zany za iala
de ozy ny tompo apiko am'izay anao satria anao nanapa-kevitra zay le izy le hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany akory tsy tena hoe zay tokoa le famarinana fa zao le hoe manapa-kevitra aloha ianao zay edy Andriamanitra vao mirotsaka antsehatra hoe eny ary anampy anao am'izay mazava aminareo tsara zay zavatra zay ok toizana ndray ary de taorianan'izay moa misy an'le hoe fa zay le hoe nampianarina de mahay manamasina ny rahan'i Jesosy am'izay de manamasina de rehefa manamasina isan'andro atao amin'ny rano ray sy ny be ampiasaina isan'andro aloha zany de efa masingo de iny no entiko atao fisotro zany hoe manala an'le nicotine ty anatiko zany le raha maloto satria iny mahatonga anao le hoe vao maheno fofona de ohatry mbola te hifoko zany satria le nicotine mbola mikorina ao anatinao zay mihitsy ray le fanaratsy roa le izy efa mikorina any anaty raha roa samy hafa ireo fa mitambatra mila roana le fanao anatin'le olona zay le hoe le lazainy hoe misy tranotoka le raha laty ny tena marina ny hoe tranotoka na tranodrongony misy kalanoro ao anatiny ao de misotro toka le olona fa le kalanoro mihinana anazy azonao hoe de malany ray barika le olona tena malany tena fa barika kely mihitsy izy fa tena mbola jerena izy mbola misotro ihany barika misy kalanoro toka ao anatiny de roana le kalanoro fa mbola misy koa le raha de naso le raha le any anatin'ny rahan'le olona raha ohatra manana possibilité le olona amin'ny désintoxication de azony alany iny moa fa raha mihiny koa nefa le olona hoe Jesosy koa mahay manafaka an'io amin'ny alalan'ny rahany de azony Jesosy alana mihitsy koa io de nen'le raha latato zany lafolafo moa ny manao an'ilay inona moa le désintoxication fa tena manafaka za tsy ny désintoxiquena tamin'ny sigarany foako fa tena nisy taona nisy nalaina raha fa nte mihitsy le dokotera tena anisany olona mahadio raha be nao izy fa ina natonga an'izany de nilaza hoe vokatry ny rahan'i Jesosy nampadio rahana de tena anisany olona mahadio raha be vokatry zay le hoe finanana dokotera mihitsy no tena an'izany izy taona nisy raha nilaina raha zay de zany amme de nataony test na de kelikely ary moa zany mamme foana moa zany rehefa misy taona hoe tokony amezany tsy mahafaty zany de namme de natao test de niteny izy hoe tena madio pastera ny rahanao zay sorana ny tompo fa za mazoto misotro rahan'i Jesosy zany hoe manala an'lay rehefa mihinana rahan'i Jesosy mantsy de miteny hoe ty rahanao ty Jesosy ikorina manomboka any atapindoka hatrany am-paladia hatrany amin'ny tsoka hatrany amin'ny taolana hatrany amin'ny lalandra hatrany amin'ny tsinay hatrany amin'ny vavony hatrany amin'ny aty hatrany amin'ny tovako ray manontolo rehetrarehetrany ikorina any iny rahanao iny amotika zay tsy anao rehetrarehetrany fa tena mikorina iny rahan'i Jesosy iny hatrany atapindoha ka hatrany am-paladia mila tononinao mihitsy zany rehefa misotro rahan'i Jesosy nareo indrindra ho an'le olona mila afahandreny de zay moa zany tao anatin'le hoe fanafahana de efa nandray an'i Jesosy am'izay de naverin'i Jesosy am'izay le anarako amin'ny alina zany hoe le anarako zany kosehana am'izay le hoe rasta ary tsalo maditra ary ditsoka ary daindy sy ny sisa de rehefa avy mivavaka de naverin'i Jesosy natsona am'izay le hoe yavitra zay vao tsaroka ay anarako kay le yavitra ay moa zay ny fiantso de ny amaranako anazy tsy tadidiko tsony zay anarako zay fa efa de dikaloha anao zay tam'izay mety efa tsy avitra any mety tao andohanao fa ay moa anao kay yavitra ny anasy tehaka ho an'i Jesosy aloha zany vetivetika fotsiny misy teny misoratra masinao miantso azy tamin'ny anarany rehefa miantso antsika Andriamanitra de amin'ny anarantsika mihitsy noho zany fady tsy fanao amin'i Jesosy le mifampiantsoantso anarana anaranarapetaka Josefa de Elezefa tsy fahisa koa ny anarany tsy fanao reny fa tonono mihitsy amin'ny anarany rehefa mitondram-bavaka ianareo de tonono mihitsy amin'ny anarany na tonga de anarany fe mihitsy ary de zay na tonga Jesosy nampatsiahy ny anaranao ane ka yavitra fa tsy hija moa sa tsy fantatro zay anaranao teo aloha zay ny amaranako anazy ry tanora namako afatra ho an'ny tanora zany ny amaranako azy andramo Jesosy andramo ohatrany nanandraka andramanao an'le zava-mahadomelona sy le zavatra namatotra anao andramo Jesosy fa afaka manafaka izy de ozy moa ny namana tamin'izany hoe efa ampy ny laky elange maraina am-parivo andro ny foky 12 taona elany no ampy ko zay ny atany la hiala zay moa filazany namako fa za tena manentana anareo hoe andramo Jesosy rahalahy andramo Jesosy raha nabavy fa tsisy mazaka zava-mahadomelona tsisy mazaka toka rongony sigara sororo zany fa any andafy reny mpihira mahafantadazy reny vao manokatra frigoany de be deaibe ny calcium ao anatiny ao fa miafara amin'ny aretim-bavony aretinaty ary ny tena ratsy indrindra aretsaina
voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny farany aretin-tsaina ozy izy le rahalahy fa za ohatra mandinga koa indray a aleo marary fotsy zay marary saina a aleo marary fotsy zay marary saina fa marina be le tenin'le rahalahy hoe tonga saina izy de tonga de niala fa mety be dehibe kosa atsika mana ohatran'izany na mipeny radio any a ohatrany efa tonga saina zay mantsy efa ela be tamin'izany taona vankofiavana ny tonga saina hoe tokony efa hiala am'ty tokony hajanona anyty fa tsy nanapa-kevitra mihitsiny a de raikitra tao foana de tonga amin'ny fotoanany amin'izay Jesosy de inona nataony ohabolana faharoapolo a de ny andimy fahatelopolo ohabolana faharoapolo a de ny andimy fahatelopolo tsy mamaky baiboly afa tonga de efa haiko tsenjery fotsiny izy hoe aloha vakinareo ary aloha 20-30 ny amin'ny anaran'i Jesosy a ny fampangiry-firina ozy izy a mahafaka mifaratsiana de nikapoka mahadiny efitrefitra ao kibo de tamin'izany tokoa tena marina tamiko mihitsy zany hoe tena rehefa nangiry firy tamina accident anankiray tena hoe efa saika ny alana aina tamin'izany de tena afaka tamin'ireo faratsiana rehetrarehetra eo ary teo na tonga le saina hoe tena mitodika tamin'i Jesosy hoe de teneny rahalahy teo hoe tena ato amin'i Jesosy zany tena misy fa aloha andramana amin'izay ato fa ato kay tena fiainana ato mifampangiry firina mahafaka mifaratsiana de indraindray fa nanarakolona ihany hoe aza miandry efa hampangiry firin'Andriamanitra zay vao hiala amin'ny faratsiana io fa za ho aneritseritra taterina hoe raha iny moa za zany satria za ako accident tamin'izany a janvier ako miditra hôpitaly de any amin'ny volana may vao mivoaka ny hôpitaly satria tena miparitaka ny ansako iny didina tany amin'ny rein tany amin'ny foie tany nefa raha misy ny olona salamandritra zao de za ako voninahitra ho an'i Jesosy a de hoy izy hoe raha zany moa za zany hoe sitranin'i Jesosy ihany a fa hoe ny tonga droa jejory vavolombelona de miaraka amin'ny bekihana miaraka amin'ny fauteuil roulant de ohatry ny hafahafa ihany fa nataon'Andriamanitra tomombana tsara de mbola afaka tena hoe iny fa mijoro tsara mihitsiny de ananarako ny olona hoe aza miandry kapohan'i Jesosy fa io ange zay manimba ny tempolin'Andriamanitra de sy mbainy ka ianao efa manomboka efa ohatry ny hoe simbasimba nify mararirary maso mararirary vavony efa Jesosy manimba an'le tempoliny iny ka ny tempolin'Andriamanitra tsika sy mbatsika de avy koa Andriamanitra hoe eo ary ianao eo fa andao fa sy mba koa io fa marina be le tenin'le rahalahy hoe andao andramana tahaka nanandramantsika le faratsiana manandrana Jesosy fa hita ianao fa dio le mandeha amin'ny alina ihany koa zay koa ny tiako mafisina kely le mandeha amin'ny alina le nitenen'le rahalahy teo mantsy ny devoly mantsy voalaza amin'ny baiboly mpanjaka amin'ny fahamazinana fa zay nge taloha hitanay daholo zany hoe CCL setisety sanda indrasy iny karaha tena hoe voatety reny ary vao faratsiana rehetrarehetra zao de tena hitanao daholo nefa de tena hitanao hoe tsy ampany hoe faty antoka daholo kay reny faty antoka ho anao daholo reny fa taterina le izy lasa faty antoka ho an'ny devoly mbola hiteny kely le rahalahy to a dao le rahalahy ito zany le sarim-bavy a de niova fo mbola ao tsara daholo ve eny ary ijoro vavolombelona ny amin'ny nanaovan'i Jesosy anahy za zany tena olona raha ny olona zao teo mijoro vavolombelona ohatrany hoe moramora ohatrany hoe raha za zany mieritreritra an'izany de ohatrany hoe tsy de aniny zany fa efa mahazatra fa ny anahy kosa reto tena gravy any gravy kosa reto ny anahy de za zany olona za taloha tena nanohatra an Jesosy za zany tena nitato anatin'ny saiko zany de hoe za ranga vehivavy fa za tsy lehilahy zany tena hoe za foana ny fahafantarako ny saiko za foana zany fahafantarako ny tenako hoe za vehivavy fa tsy lehilahy zany de rehefa nanao an'izany zany de za efa nanomboka kely za tsy nanao baolina zany ary tsy mahay baolina mandraka kehitriny fa za milalao saribakoly manao sabaka manao seo matin rehefa kilalao am-behivavy haiko daholy de za zany nanomboka efa lehibebe zany de nanao ohatrany hoe za zany tsy fantatry ny olona mihitsy hoe lehilahy de za zany tsy nanao perika fa mivoliko tonga de lava be misipirana ohatran'izao tena ohatrany hoe vehivavy mihitsy ahako de za zany tamin'izany ny fiteny ohatrany hoe fiteny-behivavy tena fiteny-behivavy mihitsy ny fiteniko na mihira raha de ohatrany hoe feom-behivavy de tena sodomita mihitsy tamin'izany
de rehefa nanao sodomita de za tena taloha manampahaizana ohatrany hoe tsy hoe manampahaizana moa zany fa za tena tia mampiaingo vehivavy ohatrany hoe styliste mihitsy aho zany de mampiaingo ohatrany hoe manao maquillage manao lokomena de za koa nanao maquillage de za koa nanao lokomena de za koa mampiaingo olona tena tiako be mihitsy ny mampiaingo olona ohatrany hoe za zany ohatrany hoe mahay mampiaingo be de na manao sary ara za manao sary tsy hoe matikambo fa mpanao sary de za zany manao sarim-behivavy ye de tena sarim-behivavy tena hoe mivehivavy ara tsy mahay sarina vehivavy noho iza fa tena mpanao sarim-behivavy tena hoe ohatrany hoe karazana styliste mihitsy ny ahako de avy eo amin'izay ye za nanao ohatrany hoe rehefa ao an-trano zany de misy hira mandeha zany de mandindia ao zany de sady manao jupe manao any akanjon'ny neninay nanaovako de avy eo tena de avy eo amin'izay ohatrany hoe nanao rehefa anina zany de za zany manao tena ohatrany hoe paozim-behivavy de namako vehivavy daholo de avy eo amin'izay tany am-pianarana nianatra tany amin'ny CEG Ambomanga za zany ohatrany hoe le olona zany miaraka aminahy de ohatrany hoe vehivavy mitovy aminazy ohatrany hoe miaraka zany de mifampisakamina de tena ohatrany hoe vehivavy fatany hoe lehilahy fa de za zany ny tena nahavoana za zany neninay zany ny FPVM voalohany de rehefa FPVM voalohany neninay de nandeha zany za mbo nanaraka anazy de rehefa nanaraka anazy zany de tao amin'ny FPVM de avy eo izy miverin-dalana de za rehetra isany nandeha de za tena tao amin'ny FPVM za zany amin'ny mahasodomita anahy de za tsy ny tia vehivavy zany fa za ny tia lehilahy de avy eo amin'izay zany ohatrany hoe mandeha makany am-piangonana fa le olona misy olona tiako be zay tao anatin'ny any nefa lehilahy de makany am-piangonana ohatrany hoe mba olona mafana fo be ry nefa olona hijery ikoty lehilahy de za zany tena ohatrany hoe tia mampiaingo be mihitsiny de mandeha mivavaka de asiako crayon cils eto ambany masoko eto asiana crayon cils eto ambany masoko eto de za zany tena lasa zany mandeha fa za kosa aloha tsy sa manao lokomena hoe iny eo mason'olona fa raha ohatra hoe ao an-trano sy le eo mason'le namako reny de sahako de avy eo amin'izay zany nandeha amin'izay tonga amin'izay ny confinement de rehefa confinement de tsisy atao zany zay fa le miboka zany tao ohatrany hoe miboka zany tsisy atao de mivory daholo ny namana rehetrarehetra satria fianakaviako daholo moa le namana vehivavy de mivory ohatrany hoe mifampitoana daholo zany de manositra maquillage manao lokomena eo molamola eo satria tsisy atao satria confinement tsy mahazo mivoaka ny trano de manao lokomena manao maquillage manao anina eo daholo de samy molamola eo daholo zany zay rehetrarehetra de avy eo rehefa vita zay de maka sary tsisy tsy haiko na voatahirin'ny zareo na anina fa tsy ohatrany tsy nahita sary an'izay tsony ahako de avy eo amin'izay zany za zany tamin'izany ohatrany hoe mihindrana foana ohatrany hoe indramiko foana le zavatra rehetrarehetra ampiasaina de avy eo amin'izay ozy hoe zarangahy de hividy za nanam-bola za koa rangahy de hividy karazana fimolamolana fa za rery ve tsy ananeto de lasa amin'izay nanam-bola de nandeha zany voalohany nandeha nakany sabotsy de ny zavatra mividiko vernis de lumière na mascara reny de crayon cils tonga indray ny faharoa de mividy lokomena sy anina farany amin'izay maquillage amin'izay ny vidiko nandeha amin'izay zany fahatelo ohatrany hoe 3 andro zany nividy an'le izy
tonga amin'izay ny fahatelo dia mandeha dia neninay zany ny teny hoe aza mandeha ihany no fa anona ohatran'ny hoe zany zany teny hoe dia si aleo za andeha dia lasa amin'izay nandeha. Dia rehefa avy mividy an'ilay izy zany mitsimitsimy ery mividy an'ilay izy tonga teo asampanana Ambohimanga amin'izay andeha pita amin'izay tonga dia mifoha ny katikaty rindray mandeha tonga dia vo tonga dia avy amin'izay nenjera amin'izay dia rehefa nenjera dia ohatran'ireny kity ohatran'ireny tsy akididy ireny dia ty tongotry ty ny olana ohatran'ireny tady ireny nifangiditra ohatran'ireny tady ireny ty tongotry ty tena sopla be mihitsiny. Dia avy amin'izay vahaina ingana dia rehefa mivahaina le izy tonga dia mivoto be ngeza be ty anankiray ty fa ty anankiray ty zany tongotra normal ihany. Dia nentina tany amin'ny dokotera dia rehefa nentina tany amin'ny dokotera dia hoe ndao didina ianao dia hoe zay tsy manam-bola ny didina. Dia le olona nandona anahy koa zany nanaraka anay tany dia avy eo amin'izay tsy manam-bola ny didina dia hoe eto miverina ara dia nentina nody. Dia rehefa nentina nody dia nanampy kely zany le olona nandona anahy ohatrany hoe mba niantoka kely fa rehefa avy eo amin'izay lasa izy nandeha nefa ny za tsy sitrana akory nefa ny contrat hoe miantoka anahy mandra-pasitrana koa izy dia za tsy sitrana akory nefa izy lasa nandeha. Dia tao anatin'izay tena za zany eo ambony fandriana efa marary efa eo ambony fandriana mbola avy ihany eo akaikiko daholo le produit mbola manostrosotra ihany efa eo ambony fandriana efa marary. Dia avy eo amin'izay nandeha amin'izay niaina teny aloha niaina tamin'ny fimolamolana teny dia tonga tao ihany le namako zany miaraka manao sary eo miaraka manao sarim-behivavy ohatran'izany. Dia avy eo amin'izay tonga amin'izay zany le fifadikanana sy fibebahana ho amin'ny firenena le volana juillet fa tsy tadidiko hoe 4 juillet le izy fa fifadikanana sy fibebahana ho amin'ny firenena tamin'ny radio ohatran'izay ngamba amin'ny voalohany. Dia hoe vavaka zany dia ozy izy neninay hoe manaova ozy izy dia nanao zany dia lasa izy zany mivoaka fa za rery no nijanona tao an-trano. Dia rehefa nijanona tao an-trano zany dia miheno radio hoe mandeha eo ny radio dia za eo am-pandriana dia mandeha amin'izay zany nitory-teny dia niteny dada voalohany dia niteny amin'izay ny faharoa dia niteny amin'izay le mpanompon'Andriamanitra mba tiako hita ho iny ramatoa iny raha vaviasina le amin'ny fotoan-tsarobidy iny izy tsy haiko hoe sao dia ato amin'ny aninato tsy ato mba tiako hita iny ramatoa iny fa tena fitaovana nampiasain'i Jesosy iny eritrereto tsara fa nandeha zany dia nazavaina teo zany ny didy folo aza mangalatra aza manenina aza manampisampy dia za zany sy tsisy toetrako zany fa teo amin'le hoe aza mijangajanga amin'izay dia ozy izy hoe Andriamanitra nge tsy nanamboatra an'izany sarim-bavy zany ary Andriamanitra nge tsy nanamboatra an'izany sarin-dahy zany ohatrany hoe olona mahita na ohatrany hoe olona miresaka aminazy zany efa izy ao anaty radio dia tena teo zany tonga dia tsy nahetsika ahako. Dia rehefa tena tsy nahetsika dia nangovotra be ny vatako iray manontolo dia nitomany tena nitomany fotsiny hoe za Jesosy mibebaka fa zaranga nanohatra anao zaranga tsy toetra be zaranga tena tsisy dika tena mibebaka teo ahako vita ny fibebahako tonga amin'izay ny ampitso dia ozy mantsy aneninay hoe sange niova ozy izy ozy hoe niova ho za dia hoe niova hoana dia hoe niova ho za dia zao etaty daholo le lokomena sy le maquillage ireny dorana dia za mihitsy ny nandorana azy dia etaty daholo le sarim-behivavy ireny dia etaty ho adorana le izy. Dia avy eo zany za zany mandoro an'le izy dia za moa tsy afaka mitsangana fa mikisakisaka mbola narary ohatran'ireny zazakely tsy mianatra mandady fa mianatra mikisakisaka ohatran'ny hoe sady mipetraka zany no mikisakisaka tsy haiko hoe ataoko ve le fihetsika sa sarotra azavaina be le izy mikisakisaka ohatran'ny hoe tsy afaka mitsangana zany fa mikisaka ohatran'ny hoe olona taritina fotsiny fa tsy ihany. Dia avy eo nikisakisaka nandoro an'le izy fa vao nandoro an'le izy za zany taloha tena sahirana be ny olona rehefa hoe hivoaka ahako dia rehefa hivoaka zany dia bataina ohatran'ny hoe olona firy no mibata anahy dia bataina
dia asitrika eo ny tavimandry dia sahirana be reraka ny olona mibatana dia avy eo amin'izay hozy izy ny olona hoe leo be zay mibatabata hozy izy fa tonga dia alefaso ao dia sasana fotsiny za zany amin'izany tena hoe io zany mahazo anahy dia mikakakilôty ao aho zany dia avy eo amin'izay vao nandoro an'izay zavatra izay dia nahay nikisakisaka nahay niakatra teo ambony po zay zany nidingana voalohany dia avy eo amin'izay tao anatin'izay zany tena mbola za zany mikisakisaka mandeha eny atokotany eny dia ny olona zany mandalo za zany tao anatin'izay tena lasa ohatrany hoe mpivavaka be zany tena lasa mafana fo be tena hoe mpivavaka be dia ny olona tao an-trano raha nyteny mihitsy hoe sao dia mba lasa dala amin'io ry Antonio moa ny anarako sao dia mba lasa dala amin'io fivavahana io fa mba aza miditra lalina be amin'io ie lasa tsy tiako za zany na mahita vehivavy manao pataloha raha ohatrany tsy mety amiko dia tao anatin'izay zany tena hoe avy zany dia tena nandeha fitsapana nandeha fizahantetoetra dia za zany nivavaka dia za zany teo any am-piangonana satria vao sokatra kely ny fiangonana tamin'izany dia za zany te hivavaka tena te hivavaka zany dia hoe zaho andeha hivavaka zaho andeha hivavaka dia hoe ianao raha tsy afaka mitsangana ko inona ny andehananao io zaho hikisakisaka dia za andeha ho any am-piangonana nefa ny fiangonanay any anjaza maro lahy tamin'izany dia ahoana zany ny fomba andehananao dia nitomany zany tena nitomany dia avy eo amodina dalain'ny olona hoe raha fa izy tomobile akeo nefa tsisy tomobile akeo dia za zany ohatrany hoe teo any am-piangonana te hivavaka be foanany dia avy eo tena nafana fo zany dia rehefa tao anatin'izany nandeha amin'izay nianatra ohatrany hoe ndao izy izy esana noorina zany satria mivongona teto daholo le ozatra dia kely be mihitsy ty tongotra anankiray ty ohatrany ty poziny ohatrany ty ny habe an'ity feako ty tena hoe kely be ty tongotra anankiray ty dia ny olona zany miteny hoe efa loha io dia tsy afaka mitsangana tsony hoe efa loha io ohatran'izany fa avy eo amin'izay nianatra ohatrany hoe noorina zany dia le noorina koa tena mafy be olona firy mitazo efatra angamba mitazona aty dia efatra mitazona aty fa tena mikikika ianao orina tsy maintsy aparitaka le izy dia rehefa vita ny fanorana dia hoe ndao ianao izy izy esana satria nampaherezyn'ny mpiandry tao an-trano tao zany dia nabebahana nasena ohatrany hoe nitorindry zareo teny nampianarin zareo zavatra be da be ahako dia ndao izy izy ianao esana dia nesana zany dia mibataina nentina tamin'ny tomobile nesana dia mianatra mandeha beky dia nesana fa vao niditra tao am-piangonana fa tonga dia mipatrapatraka ny ranomasoko tena mitomany fotsiny ahako dia avy eo amin'izay niditra zany dia nesana amin'izay dia rehefa nanomboka nesana amin'izay nesana indroa intelo dia nanomboka nahay nandeha beky ahako lasa tsy tantanana be tsony zany na fa nanomboka nahay nandeha beky ohatrany hoe mianatranatra eo tokotany eo dia nanomboka mianatranatra mivoaboaka dia mianatranatra lasa nanomboka nahay nandeha beky anankiroa dia rehefa vita amin'ny beky anankiroa dia avy eo amin'izay nianatra nandeha tsisy beky amin'izay dia nandeha amin'izay ny tongotro dia avy eo rehefa nandeha ny tongotra dia za zany satria nyteny nameny Jesosy anahy dia ao amin'ny Isaia tamin'izaho mbola tsy niova akory dia efa nahazo an'ity teny ity tamin'izany ohatrany hoe mbo manandrakandrana maka teny fotsiny fa za mbola tsy niova fa vao accident vao voadonan'ny tomobile mihitsy dia mbo nanontany hoe inona raha ny anton'izao Jesosy dia tao amin'ny Isaia toko fafito amby dimapolo dia ny andininy fafito amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo Isaia fito amby dimapolo dia ny andininy fafito amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny elony noho ny fieremany nahatezitraka namelezako azy fa nihery aho satria tezitra nefa niodina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tian'ny fony ihany efa nahita ny lalany aho nefa hasitrana azy ihany dia hitari-dalana azy aho
ka hampody fiononanao aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Amen. Tena hoe ohatrany hoe miresaka aminao zany Jesosy mivantana eo. Dia avy eo amin'izay rehefa nanomboka nandeha Bekia zany dia lasa niova be. Dia za zany mahita an'ilay olona hoe ahoana zany za zany Jesosy lasa ketrakila, lasa kilemaina, lasa ohatrany hoe mitailantailana be rehefa mandeha. Ahoana zany nefa Jesosy ny teny hoe dia hositraniko izy ka tena mahagaga reto ampanetretena fa za tena amin'izao tena ohatran'ireny olona ohatran'ny hoe olona tsy marary tongotra zany ohatran'ny hoe za zany misy fotoana tena mitarika tena zany mahatonga na hoe rehefa mandihy tena nyheriko ray manontolo mihitsiny dia mahagaga aiza misy kilemaina lasa mpitarika dia zany aiza misy kilemaina lasa mpandihy zany fa tena gaga fa tena voninahitra ao an'Andriamanitra na za raha mandeha ohatrany hoe tsy dia ohatrany hoe raha olona mandinika zany dia ohatrany hoe mba anona kely fotsiny fa raha mandeha ohatrany hoe olona normal ihany rehefa tena jerena fa tsy kilemaina zany. Tena zao ny teneniko atsika aza miandry daroka vao miova. Tena aza miandry daroka vao miova fa mafy ny nahazo anahy. Mafy ny nahazo anahy dia zao hoe betsaka ny olona vao nijoroako vavolombelona an'izany dia lasa tsy tia anahy intsony. Lasa ohatrany hoe ay ve io ohatran'izany ay ve lasa ohatrany hoe miavinavina aminahy fa zao hoe na hiavinavina amiko ary nareo menakavy soa ihany Jesosy fa tsy mpiavinavina. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Miasa Jesosy sa tsy miasa? Miaraka amin'ny Jesosy zay zalahy mba atao tsara koa hoe tsara tena fibebahana ny tsara rehetratsy raha nandinikinareo dia nitovitovy ohatrany hoe nisy zavatra niraisana daholo le an'le mpijoro vavolombelona teo dia misy zavatra anatin'izay zany fian'izay dia hoe fahasitranan'io marary ao aminao io dia misy fiankinana any aminao sy Maria an'izay teny zay misy fiankinana any aminao raha nahitanareo tsy hoe raha nahita moa zany nareo fa ny anazy efa tonga ny hatrany niaraka nihira tamin'ny rojo niavo mihitsy ny anazy dia voninahitsin'Andriamanitra irery ihany dia amarananay ny anjaranay sy fijoroana vavolombelonay dia andaontsika mba hiteny an Jesosy hoe tany mafy zahay fa tsy mahatan'Andriamanitra tsika rehefa tsy mahavoatazona anazy sika dia tsy maintsy tafaverina amin'ny verin-dalana foana dia hiritsika hoe tany mafy zay no hira taonay farany dia tapitra ny anjaranay. Suni fianaku
mampahirintena Jesosy mba hiampiomanina zao Jesosy fa ao any mahatsara nay ao zay ny afatahotra ao zay ny tsy amosavana Jesosy. Soratsika ny tompo tsara mihitsy ny Jesosy ary velona Jesosy manina Jesosy hoe tena azo antoka kosa aloha fa voakasika ny fotsika nazara voakasika matetika nandray mampitanondrika moa hoe mampalahelo nandray misy hoe misy tona tena tsy fidino an'le zanakitsika no lasa misy karaktery ohatr'izay nandray mety nanao fanabeazana izany tsika dia lasa misy voadona ny anatin'ny cellule le zaza na ny ADN misy koa hoe mivadi-piavana ohatra misy tsy maintsy misy étape na tonga tsy hoe izy ny te ho vehivavy ho azy na izy ny te hifokarongono ho azy ndraindray fa misy amin'le fomba fitezana misy koa olona nanao fanabeazana izany dia avy eo be voka tamika izy dia lasa nisy tsy fahatombanana tao anatiny dia ny tena hitako mampalahelo amin'ny fiainana ary anisany mba tena nidiko vatra tamin'ny tompo hoe Jesosy ndraindray ho zay milanja fahotana zay tsy zay nanao azy fa ny razam-bianay teo aloha mihitsiny tena vokatry ny ditran'ireo teo aloha nareo ray aman-dreny zay ty lasa milanja an'le vokany ndraindray misy olona handikape izy tena nytenen'ny dokotera mihitsy hoe vokatra ianao nanao fanabeazana izany dia be voka tamika nefa mila midio enim-bolana ny kibo farafakeliny dia lasa misy fahavoazana dia ndraindray malahelo ianao manao hoe misy vokatry nataony Adama sy Eva lasa tsika no milanja ny vokatra zany dia jerenareo tsara fa misy fahavoazana foana ny taranakitsika raha tsy manaiky izao tsika dia iovo
zao zany tsika manapa-kevitra tapahana ozina, manapa-kevitra iverina amin'Andriamanitra mba tsy hisy fiatraikany intsony zany any amin'ny taranakitsika tsiraray avy any a. Fotoana ibebahantsika mialohan'ny amaranana fotoana afaka tapahana amin'izay ny eo amin'ny onjam-peo tsy maninona fa tsika rehetra kosa hitoraka eo anatrehan'Andriamanitra. Andao ataontsika ny hira, nandao anao elao raiky eo a, tena ibebaka tsika ohatrany nandona ny foko be le teny reto tanora teo hoe aza miandro kapoka ho a vao mitodika amin'Andriamanitra. De mbola tsy miatra amiko sy aminao zany a, andao iverina amin'Andriamanitra, hitsangantsika rehetrarehetra anatanteraka an'izay hira zay na de ny andininy voalohany any taritanareo tanora. Nandao anao elao raiky eo a, vita zay de mitodika ianareo makany amin'ny altara ny andininy voalohany any a, tonga de andohalika ibebaka isika. Andininy voalohany nandao anao ela ireo. Elao raiky maniria kina tratsa zao izao teteo dia todika ry daholo amin'izay tsika ty tamy ao raiky malala tsangatsika an-tanana kavanana te yaura lalora sunitana. Andiny fahatelo andohalika tsika hitamby sara ny otana tao wi zaweza matoky anefa fahoraisinao matoky tsangano reny tananao samy mibebaka ary tsika rehetra andeha ibebaka tsika ivavaka ifona araky ny teny teo hoe aza miandry kapoka fa hitodika amin'Andriamanitra fa tsy mora akory zany azo ny tanan'Andriamanitra velona izany vavaka itsika ibebaka. Sotra indrindra Jesosy afaly be zay misy tanora teto androany, tsy hoe zoky olona ihany no voatery tsy maintsy hitoritena nananatra Jesosy fa tena mananatra zany re fijorona vavombelona reto tanora reto zany. Mbola santatra ambavarano moa ny androany fa maro amin'ireo mbola manana tokony hijoroana Jesosy ambara amin'ny fianakaviana ho ambara aminay rehetrarehetra. Tena ndrandray tokoa anie zay Jesosy raha tsy efa tojo tahaka an'ilay zavatra nitranga rehetra teo taony rasta niova fo Jesosy tratrana depression maro. Ao koa Jesosy ny hoe saraka ny ray aman-dreny de lasa ratsy taizany zaza Jesosy de lasa le zaza foana ny verina hoe maditra. Ao koa ny tsy ampitiavana Jesosy zany rehetrarehetra zany tsapanay hoe zay ray aman-dreny mihitsy no tsy mandray andraikitra indraindray de lasa le zanakay ny ohatrany hoe maditra Jesosy de zany ny andolianay eto anatrehanao tena ifonana Jesosy mba tsy ho tratran'izany tsony ny taranakay sy ny ankonanay rehetrarehetra mamindra fo aminay Jesosy. Tena natsiaro voakasika anie ny fonay malona fijoroany reto zanakay reto teto anatrehanao Jesosy ianao miteny mihitsy ao ambavan'izy ireo ary nananatra hoe ampy zay andramo Jesosy ndao iverina aminao amin'izay Jesosy androany zay tena iverina aminao fa ny antony olanay ange Jesosy de niditra ny fona ihany de lasa mametsiny anao zay indraindray zay ny te hifokarongona de mahatonga ny fiainanay lasa ohatrany adala lasa tsy mahita tsony Jesosy indraindray hoe mety ve sa tsy mety ataonay ity vokatry ny fitiavantenanay de misaraka zay ao anatin'ny tokantrano ao nampivady zany
de lasa tavela ny zanakay. Tena tsapanay mihitsy malahelo ny zanakay tsy manana ray aman-dreny Jesosy. Be da be zao ny zaza Jesosy, nisaraka ny ray aman-dreniny. Efa tsy fidy ny arange Jesosy ny hoe maty ny dady na maty ny neny, fa misy tena misarabelona tsotra zao noho ny amin'ny fitiavatena Jesosy, noho ny amin'ny filana, de lasa mijala ny tanora Jesosy. Zany Jesosy ankehitriny nitarainan'izy ireo hoe tsy ampy fitiavana ane zay mba tiana iza mitositosy eo anilany ray aman-dreny. De lasa maditra le zanakay Jesosy, de lasa mizy indray ny mena tsiny ao anatin'izany. Jesosy io ankehitriny mifona aminao, iza ray aman-dreny maheno an'izao onjam-peo zao na mijery an'izao Jesosy, anamba tonga eto androany tena hibebaka eo anatrehanao, tsy amin'ny tsiny ny zanakay fotsiny zay maditra nareo rakizy, fa zay aloha tomponantoka amin'izany. Zay ray aman-dreny tsy mananatra, tsy manam-potoana mihitsy zay Jesosy, iresana amin'ny ankonanay tohatra ny variana mitady vola miala maraina de mody amin'ny alina. Ny zanakay ka lasa taizan'ny telesy, lasa taizan'ny fiarahamonina, lasa zaza maditra mihitsy ary ny hafarana. Ko de mangataka ny famindram-ponao zahay. Misy anko Jesosy eo reo zaza maro zay hitanay de eny amin'ireny fitezany reny, misy amin'izy ireny ny sampona Jesosy. Rehefa nilaza ny dokotera hoe vokatry ny fanabeazana izany tsy fahombiazana zany ko Jesosy, de lasa misy takaitra zany. Misy koa ny zaza nesorina, zaza nalana, de lasa tsy afaka le zaza, de lasa ohatra ny tsy tomombana ihany ko. Misy koa amin'ireny zaza ireny tena zanaka tsy tiana mihitsy, mety naniry lahy nefa tera-bavy, de lasa tsy tianay le zanakay hoe lahy mihitsy no ny dediaviko hoe fa tsy vavy kely, de lasa mahatsiaro izy ohatry ny tsy mba tiany zany ao an-trano ao. De malahelo ane reny zanakay reny Jesosy, mety tsy miteny izy. Misy aminay koa ray aman-dreny maditra mamolava Jesosy, tsy mamelona ny zanany. Efa nahita zaza nitomany hoe pastera, afo be ingeny eo aminay eo, zaza 12 taona no niteny an'izany Jesosy, zaza 20 taona no nitaraina, afo be pastela ao aminay, mamolavo dadanay de mamono foana zaho ahody any amin'ny pastela fa za tsy hody any anay tsony. Malahelo mifoka mahita an'izany Jesosy, vokatry ny ditra ny ray aman-dreny. Mba misento ane reo zaza reo mety tsy malala miteny reo ndrandray, tsy afa manohatra reo, fa tena tsapanay hoe misento ny zanakay Jesosy. Misy ray aman-dreny masika vao miditry ny trano de tabataba foana Jesosy, raha mba mananatra ary manginy tena petratsary ty zany keny ao an-trano ao mahatsiravina miara-monina amin'izany Jesosy, mampitsiteonina satria tabataba fahasiahana, tsy mba misy fitiavana zany fa reraka mantsy ny ray aman-dreny vokatry ny asa zay miandry azy. Any ka lasa ratsy taiza hatramin'ny ankizy, tena ifona ny eto anatrehanao, eto an-taninanandrano, naiza toerana andrenesan'ny olona zao onjam-peo zao, ka na tsy ary izy fananiny zanany de tsy aniliky zany any amin'io zanany io izy, fa izy ray aman-dreny mihitsy aloha ny bebaka eo anatrehanao, angataka famindram-po eo anatrehanao, angata-pamelana Jesosy, fa misy avy aminay ray aman-dreny mihitsy no mampaditra ny zanakay. Eny Jesosy, misy koa ny ankizy tena maditra Jesosy, manandrakandram-pona, de iny koa entiny eto anatrehanao. Mamindra fo amin'ny tanora rehetra zay nanandrakandram-pona ihany ko Jesosy, narongony mino zay fa ampy azy ny fijorona vavolombelona teto androany Jesosy, fa namaingo kariny any anaty loha tsy fantatra intsony satria efa revo ao anatina ditra Jesosy. Mampalahelo ane zany Jesosy, tena mampatahotra zany Jesosy, fa raha ohatra zany daholo ny tanora rehetra potika ty Madagasikara ity. Zany Jesosy nangatanay famindram-po eto anatrehanao androany zay tena mandohalika Jesosy, mamelany eloka rehetrarehetra tonga eto androany, mamindra fo aminay naiza toerana misy ny olona rehetra ka mandohalika eo anatrehanao, na de tsy afaka mandohalika ary izy fa mibebaka eo anatrehanao. Angina vetivety monja Jesosy, de alao samy mibebaka anonona ny fahotany ao anatrehanao hoe na ny zanaka na ny ray aman-dreny samy tena iaika mpanota Jesosy, tsy mendrika no zanakao Jesosy, tena ratsy teo anatrehanao. Mba mamindra fo amiko Jesosy, samy mibebaka ianareo androany araky ny teny tompo anio, raha hiverina amiko ianareo de mba hiverina aminareo koa, fa mahatahotra ny azo ny tanan'Andriamanitra velona tahaka le tantara teo hoe lozam-piarakodia na sanatriny zany fa hafatesana mihitsy no miandry, na areti ny mandringana, areti mba vony amin'ny tokio, zany ingeny hafaranay Jesosy, fa angina vetimbetymonja samy bebaka zay anonona ny fahotanay
eo anatrehanao. Samy mibebaka ianareo mangatà mihitsy eo anatrehan'ny tompo hoe mamindrafo amiko Jesosy eo, mamindrafo amiko Jesosy androany mba tsy ho fotoana verimaina raha lany androany fa misy olana entoroteny androany fa raha-pitsy tsy velona intsony satria Andriamanitra koa tsy azo vazivaziny fa zay nahafafin'ny olona ihany no tsy maintsy hojinjaina. Beba eo anatrehan'ny tompo fa Andriamanitra nefa nyteny fa raha hiverina amiko ianareo dia mba hiverina aminareo koa hoy ny teny tompo hoe ny any mpanomboka izay efa mividiko tsy mba ho ariako. Mandady ladiza mihitsy ianao androany amin'ity zoma ty tena teneny Jesosy mare an'izany resy lahatra Jesosy zandra indray tsy mino anao hoe fa kay resy lahatra fa mahery ianao, velona ianao, manova mifokarongony ianao, manova ny zaza madika ianao, manova ny zaza nasarim-bavy rehetrarehetra teo Jesosy renao daholo zany fijoroana vavolombelona zany, reny ny sofinay koa zany ka samy miaika izay eto anatrehanao fampanota Jesosy, samy manonona ny fahotanao eto anatrehan' Jesosy androany. Aza manamary tena mihitsy zay mitsotra amin'ny fahotany no ambinina tonono hoe za Jesosy mpifoka sigara, za tena te hiala amin'ny sigara Jesosy, tonono mihitsy ary ny anaran'le sigara foanao. Za mbola mifokarongony Jesosy, za Jesosy mbola mijangajanga, za Jesosy masika, teneny mihitsy za masika Jesosy fa mifona androany. Zany mampaditra an'io zanako io hoe tonony amin'ny Jesosy ho sofin'ny tompony tsy lalidalovany ato amin'ny tempolontsika zao androany, manoloana ny altarany Jehovah tsika androany no mandohalika eto mihaino vavaka Jesosy tahaka nanolotoron'ny fony ny olona tsiraray avy, nanolotoron'ny fotsika koa mba ho tonga fonofo. Tonony amin'ny Jesosy ary mifahotanao, aza mihaino eo akaikinao fa ambarao amin'ny tompo mihitsy, piray eo anatrehan'ny tompo mihitsy mifahotanao rehetrarehetra. Aza mangataka mihitsy aloha teneno amin'ny mihitsy ny ditranao, za tena maditra Jesosy reto ny fahotako eto anatrehanao, tononiko eto anatrehanao nitrosa Jesosy, teneno amin'ny Jesosy mihitsy zany. Za Jesosy tsy nahandry mihitsy, tsy nahandry ny valim-bavaka taminao, dia nitrosa tany amin'ny banka Jesosy, lasa nitrosa tary aman'olona vokatry ny tsy fiheretako taminao. Tonony amin'ny Jesosy piloka ihany koa, tonony amin'ny Jesosy eo ihany koa ninina zavatra nataonao ka tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ambarao aminy zany androany fa eto izy androany masony sy ny fony mihaino anao amin'ity androany ity. Zany Jesosy renesy ny fibebahan'ny olona tsiraray avy. Tonony amin'ny Jesosy misy aza miana any ianao, teneno amin'ny Jesosy vonona melany eloko ao izy androany raha miaika ianao fa tena mpanota teo anatrehany. Aza afienina mihitsy ninina fahotanao, na voavy mifokarongony ary ianao tonga eto androany, hitan'ny tompo ianao, na voavy nijangajanga mihitsy ary ianao tonga eto androany, hitany inge zany nge androany nanasany ianao tonga eto hoe te amela ny eloko ao izy androany, tsy anameloka tsy anameloka anao, vonona mbola amela eloko izy raha miaika ianao. So de mba ity ny toroteny farany, ndrao tratry ny nenina rahalahy raha nabavy tonony amin'ny Jesosy ninina fahotana, maso jangajanga. Misy amintsika mbola mijery pornografika zay mampalahelo an' Jesosy, maso feno faratsina, io maso variana mijery zava-pona dia ifony amin'ny Jesosy ny vava masika, tanana mpandatsa-dra, tanantsika enkipikapoka zaza, ifony sy bebao amin'ny Jesosy. Za Jesosy mamelaka mihitsy nandray za Jesosy mibebaka fa nikasy tanana ny zanako, ny tompony teny hoe tsy tsitsina ratsakazo ny fananarana ankizy fa tsy ny tananao no amelahana anazy. Ibebao za fa halan'Andriamanitra ny fikasiha tanana, ibebao amin'ny Jesosy ny tongotra malaky miazakazaka, anopo sampy malaky miazakazaka mifosa olona mangata famindram-po androany Jesosy vonona mela ny elokitsika. Tonony amin'ny Jesosy zany aza manginy ianao fa tonony amin'ny Jesosy ninina fahotana namatotra anao androany, teneny eto anatrehan'ny tompo zany, tonony aminy zany amin'izao arivo zao. Zavatra nataoka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy, mamindra fo amin'izao vahoaka tonga eto zao ianao, na ny any tokantrano an' Jesosy misy tena fa resy eny tonga eto, misy tena fa kivy eny tonga eto Jesosy, tsy hitantsony zay ho ale Jesosy, tapidalaka le izy tonga eto aminao eto androany, ho any amin'iza moa zay amin'io zanakay maditra io
ho any amin'iza moa zay amin'ny vadina maditra io any aminao dia any aminao ihany sisa no ahitany famonjena Jesosy zany talaona eto androany mamindra fo aminay na dia anao tahaka an'ilay jamba ihany ary zay hoe mamindra fo amiko Jesosy Kristy na dia mba zany ihany ary sisa no mba voatony ny vavanay dia mba ekeo Jesosy no ny afoizany fotoana Jesosy dia mangataka ny indra fonao zay eto an-tanina n'androany samy mameriny ianareo mamindra fo amiko Jesosy Kristy tompo atsoy mafy mamindra fo amiko Jesosy mamendra fo amiko mamela ny eloko Jesosy mpanota tsy mendrika Jesosy na dia niantso ny anaranao ary mamindra fo amiko Jesosy mamela ny eloko mba sitrano Jesosy afao Jesosy afao Jesosy androany manaiky anao teneny Jesosy manaiky anao tomboko sy mpamonjy ny fiainako Jesosy sokafako ny foko Jesosy dirao anatin'ny foko ianao manjaka amin'ny fiainako ray manontolo ianao ny mpanjakako ianao no Andriamanitra teneny mihitsy ianao no Andriamanitra hoe ianao no manapaka amin'ny fiainako manaiky Jesosy ho mpanomponao ho sakaizanao manaiky Jesosy androany atolotra anao ny tenako ray manontolo eo anatrehanao Jesosy sotra indrindra Jesosy sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy zay nge Jesosy tena te hialy fa misy tona Satana ny devoly kalan'oro vazimba tsy manaiky mora foana fa miezaka mamaritra anay mandrakariva zay androany tsy salasala mihitsy hitsangana Jesosy hiara hitsangana zay amotika sy andravarava zany devoly Satana toka paraky rongony devoly linady mampisara bady devoly mibekorotana mibekorongo rehetrarehetra eo Jesosy orohanay amin'ny anaranao zany Jesosy Kristy vatsanganay ny tananay adidinay mifanaratsy rehetrarehetra amin'ny anara Jesosy Nazareta devoly toka paraky rongony zangajangana rehetrarehetra devona devoly zanga bekorotana may devona tsy tanolo zao devona matapindokatra ny paladia devona sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy voafatipatra ny asa mifanaratsy tsy manarakaraka anay modsony devoly toka paraky rongony tsy manaraka anay modsony reny ampy zay sahy miteny mihitsy ampy zay ampy zay ry Satana ampy zay ry kalanoro zay tsy miaraka aminareo tsony saraka tanterakitsika manomboka androany saraka manao divorce tsy miaraka aminareo tsony zay ny devoly mitrosany devoly kalan'oro Satana mpamaritra ana rehetrarehetra sarakitsika sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy fantatray fa marina sy mahatokony teninao hoe zanaka tsy olombelona akory ka hotofo aminao mandrakariva fa noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako aminareo any misotra indrindra Jesosy sambatra zay ary tena matsiaro maivana hitany masonay androany zany hoe fijorona vavolombelona na tanora matetika mantsy dia ohatrany hoe zokizoky olona ihany hoe sanao ve
fa androany de mipory fonao fa afaka miasa amin'ny olon-dehibe anao amin'ny tanoratra amin'ny zaza ary zany faly zay sambatra ary mino zay fa misy nanapa-kevitra koa ny tanora androany za koa hiala tena resy lahatra ampy zay fa animba aty zavary ty tsy hanao izany ntsony ary isy ray aman-dreny anapa-kevitra mihitsy androany hiala amin'ny faharatsiana mba hahatonga ny zanany ho tsara taiza Jesosy mba tsy ho ray aman-dreny ty tenany zay ka ny anay ihany no hitanay marina fa mety mampahory le vady mety mampahory le ao an-trano fa zao Jesosy tsy saraka zany zay araky ny teninao hoe halako ny fisoram-bady fa manjary misy fiatraikany amin'ny zanakay zany ka manjary manimba ny toe-tsaina manimba ihany koa ny fiainandray manontolo fa mila ray mila reny ny zaza Jesosy sanatria misy tsy nanana ray tsony eto de enao mihitsy no rainy araky ny teny hoe ny mpanao anao no rainao ianao ary nizaniza ihany koa Jesosy mety tsy manana reny de ny fiangonana nitaiza azy ho amin'ny voninahitra mandrakariva araky ny teninao mantsy Jesosy Kristy hoe niany zanako sy ny asan'ny tanako de aoka fahadidiko ihany sotra indrindra Jesosy matsiaro sambatra zay matsiaro voavela mihitsy ny elokay fa tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay ianao ka ho tononay le tononkirany Davida mpanao salamanao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika zay ny tolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka marivitsiny hijanona nanapaka botopolata nomboana tamin'ny fijaliana maty ka nanefa nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra erika kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any ny aveny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina manerany zao tontolo zao fiombonany olona masina famelany kely fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay ataovy eo mifonao ny tananao aoka ny foko sy ny fona iara itempo iara tempo tena iray aoka ny sakio sy ny sainao iray safidy mandraky sangatsika ambony tanatsika Jesosy malalo pamonjy Jesu indrony akio raisoana velokano velokano fonokana aosay sitraka fa afaka amizay tsika fangatahana sisa Jesosy io isaraka eto zay fa tapitra ny fotoana manantona anao zay am'izao arivo zao rehefa voavela ny elokay o Jesosy amiko sy aminao manao hoe anaka indro voavelako ny elokao inona am'izay raha ny tianao ho ataoko aminao ety ampamaranana vavaka tsika angatao am' Jesosy mihitsy mba ho fitaovana mahomby anao angatao am' Jesosy mihitsy mba ho tazominy anao tanao efa tsy mahatananao zava-panahy mihitsy aloha angatahana meo fahendrena hoe Jesosy meo fahendrena hoe Jesosy mahaiza tahaka ny Solomona mpanjaka meo fahendrena Jesosy meo fanolora-tsaina fanahy fanolora-tsaina meo faharetana hoe Jesosy arovy amin'ny loza rehetrarehetra angatao fa amaly ianao mihitsy Jesosy eto amin'ny tempolony ianao androany sahi miantso an' Jesosy sahi manonona tolombavaka eo anatrehan' Jesosy androany fa ilaza aminao izy androany indreko ny antsoantsonao ataovy ny tolombavaka ao eo anatrehan' Jesosy angatao zay mangejanao angatao eto anatrehan' Jesosy ny zanakao maditra angatao eto anatrehany tonono mihitsy ny anarany tonono ny anaran'le zanakao maditra tonono fa io Jesosy eo Jesosy mihaino anao tonono le dadanao maditra na le mamanao maditra tonono le raitapo aminao maditra tonono le kozainareo maditra tonono eto anatrehan' Jesosy Jesosy kasio eny fony ianao mihitsy hiasa mahery ao aminy tanam-pahasoavana itsotra Jesosy angatao Jesosy kasio
kasio Jesosy fa raha miasa ianao tsisy mahasakana tahaka nanovanao an'ireto tanora reto hoe no anovanao Jesosy teneno za mihitsy ny tompo tahaka ny kasianao ny fiainan'ireto tanora fifoazany reto no mba hikasianao koa Jesosy ny fiainany ankonako teneno mihitsy Jesosy teneno Jesosy tongava ny atokantranoko Jesosy hoe tongava mihitsy ao amin'ny vadiko eo ianao tongava ao amin'ny zanako ao ianao Jesosy mba miangavy ahy na dia tsy mendrika ara teneno ny tompo na dia tsy mendrika ara Jesosy na dia tsy mendrika ara ny tokantranoko hoe mba tongavany ianao jereo zao fantrano zao jereo zao tsisy sakafo hohaniny zao Jesosy jereo zao mananady amin'ny tribunaly zao Jesosy jereo re Jesosy azafady indrindra fantatra efa eto ianao mpihaino vavaka ianao mpamaly vavaka ianao sotra indrindra Jesosy renao mifitaraina ny vahoaka anao eto an-taninanandrano zay ny miantsoantso ny anaranao masina ny tokantrano an'izay no miantsoantso ny anaranao masina fa tsy lalo-dalovana ny sofinao fa Andriamanitra maheno ary mino zay fa hitonga ianao ho avy ianao hitondra valim-bavaka ho an'izay rehetra tena mino sy mahatoky ny anaranao sotra Jesosy renao zany fitarainana rehetra zany na dia mba ndray mbava monjary mba voatony ny vavanay dia mahatoky zay fa tonga eo anatrehanao zany zay rehetrarehetra iaraka hibaty zany vavaka nataonay zany ianao hoe Jesosy eno ny vavakay sotra Jesosy sotra anao intelo zay manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy rainao zao any an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany tahaka neny an-danitra meo anay noho ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aiza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay ray soarany tsodrano miemitra kely ny tanora miemitra kely fotsiny ianareo andray tsodrano ray soarany tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray o Jehovah Andriamanitra ray aminao hoe indro anaka fa hitako ny fiazaka zahanao teto nitady amin'ity androany ity zany efa niteny taminao fa masoko sy mifoky tsy niala taminao mandrakizay androany no anavozako ny fanekeko ho aminao araka ny teniko taminao hoe indro zany efa nameteny fikasana ho anao za tsy andao na foy anao akory amandra-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao ka ny fahatandroanao dia hodindray tahaka ny voro mahery ka ho marina sy ho tanteraka aminao anaka ny teniko hoe an'olo-tsaina anao ka hitsinjo anao masoko ampianatra anao zay lalakaleanao ka hanome saina ho anao indro za no iaro anao ka raha ho avy ny fotoana dia za mihitsy nitsena anao eny amin'ny raha ho an-lanitra ka hiteny hoe midira amin'ny fahasoavan'ny tomponao satria mpanompo tsara sady matoky ianao koa za matahotra namerikerika foana fa indro aho mbanao mandrakariva amandra-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao sotra Jesosy ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ny ety eo anao rery any amen deraina iana rera deraina de raina Jesosy ony tompo hoe raiko natao tamin'ireto tanora reto zany aiko atao amin'ny fiainanareo rehetra fa ho porofoko aminao fa za Jehovah no Andriamanitra ka tsy manaisitra ny fiteny fikasana zay efa nitononoko taminao ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen tahiny Jesosy daholo dia mandra-peona amin'ny zoma hery ny androany amin'ny roa eto amin'ny fotoanantsika ho an'izay hijery raha tsy diso ohatra misy fiderana ao ambony ho an'izay jery fiderana midimy sasany zao ohatra ny tsara be ny ao raha tsy diso ohatra ny rojony avo sy mialy rakoto mamonjy ny ao amin'ny 4e étage ao veloma daholo nareo eny tompoko sotra ny tanora makasitraka anareo tanora tahiny Jesosy